plasy tompo vavy anterina ny arabomba ampirarintso antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray talata 1 jolay 3 sy 4 anterina ny arabomba ampirarintso isika ary tsy misy anavahana zany fa na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia anaterana ny araba sy ny firarintso izay midika ho fifamatorana eo amintsika izany ianao manaraka amin'ny fandarana izahay aty amin'ny miara-manonja izay manatanteraka sy manolotra an'izany fandarana izany. Isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin'ny resaka teknika na ny eto amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy ary ny zava-dehibe dia isaoran'ilay nahary noho ny fitantanany sy ny fitsimbinany satria dia velona trapa-monjenitsika amin'ity andro vaovao izay nomeny ity ary ianao izay manaraka ny fandarana dia isaorana satria mahafohy fotoana mahafohy zavatra maro samihafa noho ny fametrahana ny amin'ny mahazava-dehibe ny fiainam-pirenena sy ny fikatsahana mandrakariva ny tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka faramandimby satria izay no antony atao hoe ametrahana amin'ny tokony ho izy ny lanjan'ny firenena izany fa tsy misy mihitsy ny te heritreritra zay zany te hantra alao potikany ny firenena tsy heritreritra zany fa itony fandarany tony dia fandraisana anjara amin'ny tolona izay tsy maintsy atao satria tsy afaka jerena fotsiny ilay firenena efa tena tsy tatsony zay ilazana azy hoe mandady sa mitrosina sa ahoana tamin'ny andro ny dideratsirako hoe tsy mandoalika fa tsy mandoalika tsony ty fa efa tena any amin'ny ambanin'ny fetran'ny fahantrana lavitra dia lavitra no misy an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahoana ny fandehan'ny fandarantsika eo ny famakafakana maro samihafa amin'ny alalan'ireo loha hevitra izay antsongaina eo ihany koa ny mpisehatra atao anatin'ny fandarana izany eo ny eto an-toerana eo ny avo-lavitra ny anisan'izay avo-lavitra izay zany zao hiakatra eto amin'ny fandarana ry zareo avy any Ambatoboeny izay sahirana ny olona any akoatrany hoe eo amin'ny tapin-tanàna dia ny any ambanivohitra mbola miala zany tanàna Ambatoboeny zany dia miatrika an'ilay fiainana isanandro kanefa ao anatin'izany ihany koa no anarahany tsara ny raharaham-pirenena ka amantarany hoe aiza no ametrahany tongony rehefa tonga ilay fotoanandro anapahana hevitra satria tsy maintsy hipotra tsy maintsy ho avy izay fotoana izay hoe miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana fifidianana ny tiano tenenina amin'izany ka ny fitaterana ny zavamisy any rehetrarehetra any dia mampisaina ary mahatonga ny tsirairay zany tena hoe anapa-kevitra amin'izay tokony anapahana hevitra rehefa tonga ilay fotoana amin'ny fifidianana. Famelohan'izay aloha zany ataontsika kapoben ny fandehan'ny raharaha manahoana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izay amin'izao fotoana izao raharaham-pirenena zany zao amin'ity herinandro ity fa 20 Jolay ny anio dia rapitso 20 Jolay io mantsy rehefa le niteneniny tao amin'ny mpitondra fanjakana hoe hitenenana an'le amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana sy izay kipitsopitsony momba an'izany dia samy miandro zany zao ny be sy maro manoloana an'izay hoe efa fitenenana izay mandrasana hoe roviana marina le tena datim-pifidianana ofisialy midikany hoe ofisialy mivoaka amin'ny alalan'ny dekret didim-panjakana ny dikan'izany dia rehefa mivoaka izay dia manao randra-tarihana amin'izay zany ny kipitsopitsony isan-karazany fa na izany na tsy zany tsy manakana ny olom-pirenena tsy manakana ny etat-major politika isantsokajiny eto amin'ny firenena aneo hevitra ary ao anatin'ny fanehoan-kevitra no samy hitondrany ny isan'isany ny fomba fahitany ny fikarakarana anyity fifidianana ity zany fifidianana filoham-pirenena tsy hoe vao zao fa efa nandritra ny fotoana maro vao na raha maso tsara ny fihetsika ity fitondrana ity satria amin'izao fotoana izao ne zany azo lazaina hoe ny mpitondra fanjakana no manana ny lakleany hoe amin'izao ny daty satria any anaty conseil de gouvernement ka any amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta fa efa ny mpanantanteraka zany zareo mamoaka an'izy amin'ny fomba ofisialy tolo-kevitra nataony ny CENI
hoe amin'ny 6 novambra ny premiera tour dia ny fa ny tena hoe ofisialy satria ny seni tsy afaka mamoaka décret fa ny fahefanam-panatanteraka no afaka mamoaka ny décret momba an'izany dia any am'zareo zany a zay zavatra zay ka nahoana aty amin'ny état-major politika dia hoany raha ny aty amin'nytiako Madagasikara sy ny mpanoana ny président Marc Ravalomanana mazava ny azy hoe tonga de efa nyteny hoe ilatsaka noho ny fangatahany maro fitaraina na any ambanivohitra sy ny rehetrarehetra any de iny loha zany a mazava iny na inona fandehany le fahavonona an'izay zay tena zava-dehibe ary voalohany sanylaza hoe ilatsaka hovidiana zava-dehibe zay aloha ary tena hoe miavaka ninonninona hoe faneho-kevitra etseroa zany de miavaka zay manana ny lanja an'izay hoe tonga de masa ny datim-pifidianana io andrasana io sasa moa zany any ambady aminy teny alao zay andro le tena date officialy vao hiteny na tsy teny mbola mandeha ny kajy isan-karazany zany moa zany fomba fiady daholo zany fa manoloana n'lay raharaha de ny hoe ny fanaraha-maso amin'ny Tsipriana satria tenena foana hoe mila mailo de vao mandeha zany ny hoe inona indray ny hipotra eo ho tenenina ny datim-pifidianana ny fomba ofisialy miandreny zany amin'ty herinandro ity inona ny takiny zay ho an'ny olom-pirenena ho an'ny antoko ho an'ny société civile ho an'ny fiangonana ny FFKM moa zany efa mazava ny azy fa izy de efa mandray andraikitra ary miditra tseritra mihitsy amin'ny fanaraha-maso amin'ny zay azo raha-maso rehetra ny andromaso FFKM efa elabe no nampisina an'izany tsy mandehandeha ho azy reny fa misy dikany avokoa ka ny tena zava-dehibe zany vokatry ilay fahitana averin'indrim-pandeha vokatry ilay fahitana ny fomba fiasa teo amin'ny tontolony ny fanomanana ny fifidianana no mitaky mafy de mafy ny fanaraha-maso amin'ny Tsipriany sy ny fandraisana andraikitra amin'izao zany mila miakatra ambonimbony zany vitesy le vitesy amin'ilay fanaraha-maso jereny ny lisy-pifidianana vao niainga le lisy-pifidianana resaka amin'ny BDB atao hoe fitsarana mitety vohatra hoe anentsika isy 13 millions hoe zao nalefa daholo ty resaka isan-karazany ty refonte total le nandeha am'izay ny fisoratana anarana mahazo an'le taratasy maitso kely mbola tsy voasoratra ry de miverina fa andro ny soratana indray mbola tsy ao ihany de hitarina indray le fisoratana anara reny zany de efa mampibaribary ny atao hoe raha hiteny zay hoe fitavozavozana zay ve le izy sa fanahinina sa inona ny teny entina manazava an'ireny atao hoe tena maisatra sa ahoana tsy mandeha misosa tsara zany le fikarakarana ny fifidianana ka mato miteny ny société civile miteny ny fiangonana miteny ny mpanohatra miteny ny ty rehetrarehetra ty dia mahatsapa tsy ray tsy roa tsy telo ny nahatsapa an'izany tsy fandehanana araka tokony hoy izany fa maro fa na zany na tsy zany de niezaka foana manaraka ny lalàna raha ny aty amin'ny pomba ny président Marc Ravalomanana ary miezaka mampiseho modely fa sasany ary ananina ary miala n'lay lalana tokony ale inona moa no mifehan'izany rehetrarehetra zany ny lalam-panorenana sy ny code électoral moa zany hoe tsy kitihany zay ny tenenin'ny mpitondra nefa tao aorianany 2018 de efa nisy ny recommandation BDB hoe raha hiatrika fifidianana manaraka zany de reto tokony hojerena sy atsaraina akoatran'izay mifampiresana reo sehatriresa-pirenena miteny an'izany ny ray aman-dreny tetotoerana ny teny an'izany tsara kokoa no fampiresaka mba hisorohana n'le ariananina ry mba hisorohana de tsara no mifampiresaka fa nitody damosina ny sasany lazaina fa ty seza lazaina fa tsy tia fandrosoana fa hoe ny anay ihany no atao de eny ary de io izy io dikan'izay zany mandeha ny fotoana dia ho hitantsika eo ny fivoarany hoe ahoana sy ahoana zao zany zao rehefa amoaka an'io daty io mbola resaka kapibeny zany ataontsika zany
rehefa amoakan'io daty io zany sy hoe anainga ampifidy ny mpitondra fanjakana amin'ny alalany didimpanjakana ny décret rehefa moakan'izay dia eo zany vao tena hoe ofisialy le raharaha ofisialy am'izay de rehefa ofisialy le izy de inona ny toy an'izay nytoy an'izay de miverina ao amin'ilay exécutif na ny fahefana mpanatanteraka ny tsy hoe miverina fa lasa mitodika any ny mason'ny olona satria maninona hoe mitodika any io gouvernement tarihan'tsay Christian prime ministre io ve zany no ikarakaranyity fifidiananyity jereo ny fomba fiasany eo amin'ny resaka fitantanana ny haino manjerim-panjakana jereo ny fomba fiasany eo amin'ny resaka fotodrafitra zany lalana potika sy ny sisa jereo ny fomba fiasany eo amin'ny ministera isa-tsokajany le am'resaka hoe fanajariana ny tany resaka fanaparam-pahefana fifidianana nefa no atao ary io gouvernement tarihan'ny tsay Christian prime ministre io efa ny andry azy tary ny motion de censure zany nefa nisy teto fa tonga de nikatsanana fotsiny avy any ananiny any janony any io de zany gouvernement zany ve no ahoana ny fomba hitokisana an'izany efa hikarakara fifidianana tena présidentny république ahoana ny inona fa tena iaina ao anatin'ny neutralité izany gouvernement misy aloha am'izao fotoana zao izany fantaniana mandehandeha any zany zay mpanao gazety maheny an'izany isan'andro ary tsy vaozao satria inona moa ny tanjona de hoe fifidianana madio sy mangarahara ary ny fikarakarana ny fifidianana dia tanterahana ao anatin'ny tsy fitongilanana neutralité zay ny tena foto-kevitra zay neutralité ahoana ny inona fa tena hijoro amin'ny neutralité nio fitondrana io satria misy ministeran'ny atitany ao misy ministeran'ny fifandraisana ao misy ministera isan-karazany ao anatin'ilay gouvernement am'izao gouvernement efa impiry no nanaovana remaniement indimy say neniny zay ny tsy atao atsika ny azy misy tsy fitovitikevitra eo amin'ny tontolon'ny mpitondra vao hitantsika reny le akalamanjana de fanalabaraka eny ambony estrady mpitondra daholo no maneo an'izany de zany no hoe mbola izy aloha zany ny eo aloha fa ny hevitra sy ny faneho-kevitra tsy manakana mihitsy ny hoe tsy voasakana zany ny faneho-kevitra manoloana an'izay satria le fomba fiasa n'ilay mpitondra amin'ny akapobeny mihitsy no efa mibaribary ny fiainam-bahoaka tsy hita zay lazana azy de zao zany zao ny volana septambra aorindrinao efa ho avy moa zany efa avy ny volana septambra assemblée générale fivoriana Tambarambe amin'ny firenena mikambana asa moa zany zao Madagasikara ahoana am'izany izy ny solon-tenany marina sy sisa tsy fantatra tsony fa ny olona ry fa mandeha ny intelligence artificielle ina moa filazana iny efa teknôlôjia avo leta be tsika ty amin'ny lisy-pifidianana mbola mifanjefo mbola maisatra aty amin'ny resaka raharaha ty fiainisan'andro tsy mandeha am'izay laoniny ka le vahoaka malagasy zany am'izay fotoan'izay mitazana izy fa ny manahirana de zao tsy vitany hoe mitazana fa hiaran'lay fahoriana isan'andro nefa izy te hiala am'izay sofrira ho isika vao mipotsaka io de efa galère quotidien ny aina amin'ny malagasy vao mipotsaka io masoandro vao tonga amin'ny maraina zany zao ohatra mbola tsisy masoandro tsony eo maraina mbola maizina be amin'ny enina latsaka fefany amin'ny dimy sasa maizina be ririnina fa tonga de galère quotidien no iainana ny atony efa tsy maintsy arahana ilay raharaha-pirenena de inona ny zavatra miseho ho an'ny rehetrarehetra any tonga eto Andriamatoa Rakotonandrasana avy any Ambatoboeny aza fandrono fa ny telon'izy zao no miakatreto tsy mandra ny sainy ary satria moa zany hiatrika raharaha goavana ny firenena atsoatsy fifidianana ny tianitenenina amin'io dia mampieritreritra daholo ny zavatra hoentina eto
ka lay fiainana isan'andro san'andro tsy maintsy atrehany. Miarabanao Andriamatoa Rakotonandrasana, avo lavitra dia tonga aty amin'ny foibe zany. Zany zany fandehanana raha-pirenena aloha amin'ny ankapobeny, tsy vaovao aminao zany na dia hoe any ambanivohitra ara, dia zany izy zany. Hiatrika raharaha-goava antsika fa etsy an-daniny ihany koa ny fiainana zany atrehana foana isan'andro dia miarabanao ary. Eny tompoko, sotranao nanome ny fitenena. Ombanko manana ny fiarabana Andriamatoa zay mifanaritra amiko eto ankehitriny, tsy hamerina fiarabana intsony fa de efa izy nanatanteraka amin'ny fiarabanantsika reka de engane Andriamanitra ny fiadana kosa omba sy tahantsika tsirairay aby. Na izaho zay teny eto ankehitriny, izy miaraka amiko eto indrindra moa ianareo vaoaka zay anehoako ny sentim-poko zay misy sy miatra amin'ny vahoaka any amin'ny distrika Ambatobony amin'izao fotoana zao. Malagasy ray zaho malagasy reny. Malagasy ray, malagasy reny. Zay. Misy Fa dikany saingy zay. fotsiny hoe teratany avy aty Merina. Fikaramana moa no andehanako any kanefa fahitako ny fahoriana mahazo le vahoaka mampalahelo. Mampalahelo de tena mampalahelo. Enina amby fitopolo taona zao ny ainako teto ambonin'ny tany. Ka raha enina amby fitopolo taona ny ainako teto ambonin'ny tany fa mbola tsy nahita zavatra toy zany aho hatreo amin'ny taona 14 nakaty. Hatreo amin'ny 14 nakaty hoy iaho. Fa taloha zany 27 zany nanitsaka an'Ambatobony vonalohany. Lamina sy nafinaritra ny fiainam-boaka tany. Nandritra zay ka hatreo amin'ny 14 azo lazaina fa mbola nilamina foana. Am'izao nefa de inona no tiako ho ambarantsika vahoaka ary atao rentany rendanitra zany zavatra izany. Fa le fokotany kely ipetrahako satria moa za tsy mipetraka toeran-tokana fa zany io zany mba fiverenako avy any amin'ny fiarahamana fanaovana hoe manao trano, manao fasina, zay moa no tena tanjonako any isaky mahitany ano fa ny andro fahavahatra za aty Merina. Zao ny zava-misy. Am'izao fotoana zao tompoko, io toerana Amasidokotra io, eo amin'ny lafiny fandriampahalemana. Fokotany Masidokotra. Fokotany izy io. Tanàna efatra ny zakainy fokotany kely io. Tanàna efatra, zany tanàna telo moa na efatra manodidina azy. Lemby foana io tanàna io am'izao fotoana zao. Vokatry ny asan-dahalo. Inona ny tianao teneno hoe foana le tanàna? 20 olona zany zao, 20 tafo. Niala amin'ny tsisy olona tsony mihitsy zany eo fa foana. Tapa-bolana niakarako teto Lasa zany ny olona. Nitsoaka ny olona satria nivokatry ny asan-dalo. Satria le asan-dalo de zao tompoko. Misy miaramila hoe manao opération any zay efa ray volana mahery ngamba ny hoe miaramila manao opération any. Ao zao vofako maly any na hainao telefônina am'le olona avy any. De lehilahy atao hoe Raby, ray aman-dreny io amin'ny tanàna matavy olona fokotany Masidokotra io. Ao le miaramila reo no mitoby ombony ray vala za lasa ny dalondray hono. Hatreo amin'ny volana février nakaty zany zao indimy ny diran'ny asan-dalo io fokotany kely io. Zay no nahatonga ny tolony reto ato amin'ny tanàna Masidokotra io foana satria antony. Misy famonoana tsy andrariny tifirina amin'ny tsy andrariny ny olona. Tondromolotra de amonoana olona. Zay mihitsy ny tena azo zay foana nahalemben'le tanàna. Asa to. Izy ny olona hoe alao miala eto. Aleo miala. Tsy lasa tsony ty. Za mbola tany, mbola nisy trano telo sa efatra mbola tavela tao. Telo sisa. Tamin'ny anao niala tany. Zao anefa nahendro zao. Araka zay fahinako an'izay hoe ombon'le Raby lasa io foana tsisy olona intsony le tanàna. Aiza zany ny ainan'le vahoaka reto. Oe. Ka le hoe manao opération ny mpitandro filaminana nefa nidalo tonga ihany inona koa zany. De tsy haiko mahitsy to. Tsy mifanentana Amplisy zay no mampalahelo d'izao. Le vahoaka ao terena andovola 4 alina ao anatin'ny andron'ny bolana hoe karamana miaramila. Nefa voalaza ny miaramila fa ny fanjakana manan-karama. Inona ny anton'izay? Misy ambadika politika ve sa manahoana loatra? Sady dresena le olona andovola 4 alina nefa ny fanana mbola lasa ny dalo, ny zanaka mamparana sy ny fianakaviana mbola voatifitra tsy afahatantsy amin'ny antony. Mampalahelo ny mieritreritra zany tompoko. Mety ezy ianao zay mihaino ankehitriny ipetraka an'izany toerana zany. Mety ezy ianao. Fa mampalahelo zany. Akoatry ny vola toa hoe saina mandoa varika io ohatr'izany. Hatra vola 4 ao anatin'ny 9 bolana miaraka amin'ny vary fotsy sy ny trano itoerany. Miaramila anankiray no andoavana an'izay. Miaramila anankiray no andoavana an'izay. Fa reto 14 reto manao opération amin'ny district Ambatobony. Ka eo nolon'izay zavatra zay de tena mampalahelo. Ka mitaraina re
indrindra ianareo mpitondra fanjakana ankehitriny fa mijaly le vahoaka e fa aza dia ampijaliana loatra aza dia ampijaliana loatra mpitondra fanjakana moa zany mbola izy ny eo aloha dia anynareo no tsy mitaraina aloha zay satria zavatra mampalena na roa volana raha sisa zany zaho aloha marina fa tsy toeranao kanefa koa za mipetraka miainanitra ka hoana moa tsy hitarainako satria le voaka ne matahotra boro tsy mahasamiteny zahako mitena ty de miteny le olona ianao ingandrasana azy de resadresaka fa kakaiziny olona ianao tsy mampaninana ka baiboly manko hoe 70 taona na 80 taona raha ela indrindra tsy mampaninana ka raha ohatra ka fanambarako ny marina no ahafaty aho tsy manino zany hono raha aman-dreny i Ambatoboiny toy ny toerana rehetra eto Madagasikara misy rafitra misy be ny tanàna misy sefokotany misy isan-karazany tena mpanjakana nefa ahoany tony hoe mampandoha volan'ny fokon'olona tony za zay tafaresaka tamin'ny député ndre tsy mba nisy de ohatra ny alaolona moa député satria za moa otrano mianadany reny député no nataoko tao tapitanàna tao de efa tafarolo zay mianaka andre mandeha inona mba nresahana de efa nitenenitro mihitsy izy zavatra misy izy zay ohatrany gagabe nahitanaka gagabe izy nahitanaka raha teo antokantrano ako niteny taminy de nitenenitro mahafantatra zany ve re hoe olom-bofidy olom-botendry mahafantatra zany zavatra teneninao zany de saika aloha de niteny taminy ahoana hoa député ina nitena antony am'ty fandoavana vola ty de izy milaza hoe miaramila ozy misy lebenitra zaho zay ndray tsy andraiky zay ozy zay ny valiteny ateo valiteny pahendrena moa ny azy ka tsy meko tsiny izy am'zay satria misy lebeny miaramila ary ny mpitandro filaminana me fa manana teti-bola laninny député any saika aloha tsy ka tsy maintsy mitaraina satria zavatra mahararika nakaiza zany vola tokony ampandehanana an'ireny misy volandrazatia malagasy manko manao hoe alahelo tsy ambara ava anao mbola zakany tompony efa tsy zaka re tompo matoa ambary aza solotena le vahoakany tsy masidokotrery ny solokotena fa ny vahoakany mihitsy solokotena satria ny moa zany matahotra mipetraka kakay manko zavatra io raha vao miteniteny zavatra marina any ny tena kanefa tsy mampanina azy zany ka zay nitarainana ary atao rentany rendanitra zany zavatra zany misy ny président fokotany any misy ny be ny tanàna any misy ambara tonga ampitondrana misy any atrano quartier mobile misy daholo fa trany amy gouvernora misy fa zavatra hita zany misy ambadika daholo ny zavatra be dehibe tsy misy zavatra tsy tena tonga lafatra ny tena fahitavana azy ka de tsy maintsy ambara rentany rendanitra hoy aho ny zava misy le mitrasy any fandripahalemana aloha de tsy maintsy ambara fa mampalahelo re tompoko hoe mampalahelo tsy mba vitany hoe alatra fotsiny ny atao fa hatramin'ny hoe alatra ny fotsiny fa hatramin'ny vilia mantsotro lambana rehefa zavatra ao an-tranon'le olona angalariny le mpangalatra daolodolodôly mety mifantrano satria izy tereny ady-penana izy de manaroatra rehefa tafiditra am'le tanàna satria rehefa matanjaka ka dalo ka tsy maintsy inotro satria mijaly izy amin'ny tsy mahita karama koa de manao zavatra tokony atao ary ny tena loza manko de tena hita zao dalo ambony latabatra ny tena matanjaka amin'ny raha ty tompokomatotsy foana io zany fa hoe misy dalo ambony latabatra mihitsy satria raha maneno tsy ampanarakomby avy any amin'ny avaratany ka tonga ny akaiky mevatanany misy colonel le ambony camion misy colonel le ambony camion mpanarady de mampiseho le colonel fa ty taratasy ty zavatra ola misy tompony ty tsy afaka miteny le gendarme mafaifana nefa le olona mpanarady mitondra taratasy ara-dalàna mahitsy mampiseho ny fananany an'le omby tsy afaka miteny le gendarme eo anatrehan'le colonel le ambony camion zany zava-misy ka raha tsy tena lalinina tompo ny fanjakana ny tompony zao fanadalona ny vahoaka madinika zao zay zavatra marina zany raha mifata zay misy raha amiko aloha na izy aniza mpanao fanjakana any tsy ako tsy mampanina zany fa zay zany zavatra misy tena tsorona mahitsy fa le izy hoe zany ohatra lasa hoe jerena fotsiny zany ahoana fitaovam-piadiana mahery vaika ane nentin'le dalo fa tsy mba hoe basom-borona fa fitaovam-piadiana mahery vaika misy mitondra 3-4 reo misy zany andro antoandro reo mahasa mamaky tanàna le fanafian-dalo tsy hoe amin'ny andro ariva na misy mahasama andro antoandro de misy moa lasa iza daholo zany reo vahoaka reo am'le hoe tsy afaka manaotra satria tanasaiza hoe tsy ao tanàna io amin'ny mahasidokotry zao de sasany lasany ambo marina sasany lasany any abe tongo ny sasany lasany any Ambatobory tapitanàna mitsoka daholo ny olona satria nefa ao ny tanàna ny ainany terahany ray aman-dreniny azy zay moa zay olona vaintso zay moa zay misy olona nipetrahana io satria zay olona karamanao le aina ihany ka zay misy olona nipetrahanay fa le voahina kosa le tompotany kosa mampalahelo tompoko hoe mampalahelo rery fanjakanao mampalahelo
ho anareo zay mpitondra ankehitriny sy zay mbola hitondra andimby jere voaka iky le fahoriny vahoaka any amin'ny faritra Ambatobony io fa tena mampalahelo mahitsiny tena tsy mety zay zany ny zavatra hitarainana mihitsy. Ianao moa miteny hoe jereo akaiky raha ny tena marina ne fantany zany asan-talo zany anga vaovao fantatry ny mpitondra zany fa mamaika azy zavatra hafa teleferika mamaika azy autoroute mamaika azy fa de ararotoka kely am'izay ihany hoe Andriamatora Kotona Andrasana nareo hoe maraka ihany ny ataoko hoe ihany ny raharaham-pirenena. Za tompo de zao raha ianao manokana zaho aloha tsy mipetraka any tsy votra misaraka radio kely za misy radio kely araha mihitsy manaraka matetika mihitsy fa vohalina zo voana niady hevitra mombany am'ty fitondrana misy ankehitriny ty be dehibe ny zavatra tsy ara-dalàna be dehibe mihitsy tena za tena mahatsikaritra an'izany nanomboka teo amin'ny deuxième république de efa nanomboka efa niovaova indrindra ty hoe quatrième république ty mihitsy de tena tsy haiko misy fa mampalahelo hoe mampandrenana zao fantatrareo any ambanivohitra hoe tsy voahaja izy io tsy voahaja raha mifahafantarany azy satria voalaza fa hoe vondrom-boaka itsinja raha-pahefana kanefa raha misy le fifidianana ny zavatra mampalahelo zao ohatra zao any amin'ny fokotany any zao ohatra hoe ny chef fokotany ary miainga any amin'ny fotony mamebaiko efa misy konkonony ny asa na ny chef district na ny ben'ny tanàna tsy haiko mametraka an'izay rafitra zay dina ny zavatra ataondry zareo mampifidy président fokotany fifidianana ndray andro manontolo angamba ny olona sary manana velitenany raha mahandro alady manko da hoe malalaka be satria be tsy mankany am-piangonana fa ny andro andavananandro any amin'ny velitenany olona karaha ny velitenany olona ataony andavananandro de zao le olona varina any amin'ny velitenany zany tsy afaka mahavonjy le fifidianana fa avy manao raha vo hiakatra any ambady ianao milezany zalany le fifidianana mody manao fifidianana efa misy olona efa nofantenana zany le olona hiaritra le fifidiananao de le olona nitendrenao kontro zany olona efa voatendry ny londo olona hitondreo de ino ny zavatra miatra tsy tanteraka ny safidin'le vahoaka satria le olona toena hifidy an'le olona tiany tsy tonga tao satria mba tafiditra any le olona tiany ho candidat fa tsy tonga teo izy nifidy an'io de le tsy tiany le olona mampijaly vahoaka no tafiditra ao mampitondra fahoriana vahoaka no tafiditra ao olona manao fitiavan-tena fitonam-pianakaviana nanaovany izy rehefa tonga am'le torana izy nefa any fototra any any tena fototra tompo zay ny zavatra mampalahelo tsy fokotany tsy commune tsy faritra fa tendrena zany hoe tendrena zany olona tokony ho azo bakiona zany ny tena marina olona tokony ho azo bakiona lehibe amin'ny faritra zao raha nylazay lalam-panondrenana hoe fidiana ary akoatra ny lehibe amin'ny faritra mbola misy mpanolotsaina paritra kanefa mbola fa tonga de gouvernoura no nitendreny zay ambady zay voaka na de zany izy raha ohatrany tenako eny marina fa zay tsy mba mahana diplôma ambony fa zay kosa manaraka mandrakariva ny raha-pirenena tena tsorona mihitsy zany fahendrena ny diplôma ambony ny any ambanivohitra de tsorona mihitsy zany fa ramiko zao raha mba zany hoe zay moa tsy voafefitra tsy mahazo miteny amin'ny radio-pirenena fa raha za mba mahazo miteny any fa manakolazaina mihitsy fa aty amin'ny miara-manonja zao no afaka miteny fa ny amin'ny radio-pirenena ngamba tsy mendry lafi toerana mihitsy any satria za anambara ny marina rehetra tsy azoko amin'ny fenina ny marina kosa ty Rakotona Andrasana miseho be vavy ka zay ka eo aloha zay de mampalahelo tompo momba ny fandriam-pahalemana eny ary zay ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany moa miverimberina matetitetika ihany fa ilaina ny fahafantarantsika an'izany satria hiatrika raha-goavana zany ny firenena amin'le hoe fifidianana président ny république resaka fotodrafitrasa be dehibe no mitaraina any aminareo any eninay aty hoe be dehibe fampanantenana zay foana le miverimberina fampanantenana fa fampanantenana pokaty mba ome ohatra kely hoe tsy ohatra fa zava misy ny tereniko eny ohatra am'le fampanantenana pokaty raha vao vita ny fifidianana tamin'ny 2021 Andriamatompanao gazetin'ny radio ny Ambatobony na nyresaka mpahabe maso araky ny hoe baiko azony hoe nazo baiko izy zany de miteny hoe matokisa ianareo vahoaka ataony Ambatobony fa vita ny lalina hatreo andrano fasitra makaty Ambatobony fe fao ny fitaovana natanterahana na enao zay nao na enao zay mihitsy aho mpiasa ny radio to hoe nofitina zanony anaran'le zala izy manko zo to any mitsinjo any izy ngamizona any izy zao miasa ndray am'zao fotoana zao nomena fanatanana ny vaoka nefa de tsorona tompoko fa na ny sarety izy tsy raha voalatsaka ny olona de fa zay mivita tsy tapaka ny Ambatobony mizaly kilometra mo ao zao misy lalina mo
anasaromana an'le sain'ny voaka isinjovana an'le fifidiana angamana izy io fahafantarako azy satria ray kilometra very karaka very ambany ery miakatra ty ambonimbony akaikin'ny moskiny silamo aty atreo zao natao beto zay fotsiny fa ny eo velan'zay tsisy mahareny votriny distrika Ambatobony tompoko tsisy nefa Ambatobony distrika izy nefa reny votriny distrika fa ny lalana any nebanebany moa de tsy tenenina antsony fa asa toa atseo ngambatreo ankijabe makany Ambatobony de tsisy zavatra mazava mihitsy fa tena fijaliana fandehanan'ny tomobile any zay zao mombany amin'ny fotodrafitrasa lalana io faharoa mena fampanantenana avoaka hoe mena rano fisotro madio de tsorona tompoko asanatry ny resaka fa de teneniko eto mihitsy fa misotro rano tainy fokon'olona Ambatobony am'zao fotoana satria ny rano nandretany eny tongany hoanareo araiso any eritreritra fotsiny hoanareo voaka mena zao resako zao andro fahavaratra be reny mena be ny rano forse tsy maintsy misotro an'io Ambatobony ina tiana na tsy tiana nefa vidina 500 ny ray zerikaniny zay ny zavatra misy 500 ny ray zerikaniny rano potaka zany ve de nefa nisy simbe ranondratsangandreo tamin'ny 2021 hoe tongonono vita fa ny tongony voatsangana fa azao mipetrapotsiny eo ny kakazo manodidina azy ny be deaibe tenao zay de za zany tena tamin'ny député misy tamin'ny fotoanandro hoe ho ataonareo andrebirebena mivoaka andre amin'ny fifidiana hoany tsy anaovanareo anazy io mato tsy ataonareo izy io satria zay ny fomba nareo mpanao politika am'zao fotoana zao efa misy zavatra ho atao de mena fampanantenana voaka nefa tsy tonga amin'ny ilana azy fampanantenana pokaty dodoly fa telo manaraka zany fotodrafitra sekoly tompoko fotodrafitrasa zay fotodrafitra ame ohatra keny ame ohatra anankiray zao ao aminay io masidokotro fa mba nitaraina any fokon'olo atao toa eny hoe mba nisy zavatra nalefany nefa le trano tsy sisy trano vita ao hatram'zao aveo koa zay mba misy mpampianatra kely mampianatra any ao le olona tsy mena ho karama ka hoe indroa isan-kerinandro le mpampianatra indroa na intelo isan-kerinandro izy afaka mampianatra ao satria nahoana ohatra hoe talata kibony tsy mba lamosina tompoko tsy nay tsy mba vatsy tsy mentsiny izy mandeha mamonjy manao velotena any Ambahibo satria tsy mahazo ny karazana fanampiny avy amin'ny fanjakana tsy tonga ny avy amin'ray mandray mpianatra sa ny olona sahirana hitanao zay tsisy tonga lafatra mihitsy fampanantenana pokaty daholo andraso aloha mohatra ny tena manaitra be zay tranga miseho zay zao mantsy le izy manahirana Andriamatora Kotonandrasana ny mpitondra eto Madagasikara rehefa mahazo micro ohatranao zao de hoe tena efa miezaka mihitsy tsy marina na eto toerana io zany izy mahazo micro na ny andafy any de hoe tena miezaka mihitsy tena hita mibaribary ny hoe ezaka atao nefa zany any aminareo indroa isan-kerinandro ny mpampianatra na intelo latsinainy talata larobia lakamisy zoma de hoe latsinainy sy talata any izy mampianatra larobia lakamisy zoma izy tsita tsy metsy iny izy satria sahirany anona ka angalatra izy vogadra de inona ny lanjan'ny fampianarana am'zany tsisy mihitsy zany hoe fomba mampianatra fombafomba fotsiny zany le hoe mampianatra fa tena le vokatra tsy tseo raha mitoerana mamvoatra any io jany mihitsy ny zava-misy misy toerana anankiray atao hoe abe madiro zay zao mambolana ny mpampianatra ny tsy tao ny tranona hoe nampanantenana amboarina tsy vita de zany akatra zay zao hoe afakaitsy zany ny fanadiny hiditra fanadina be ampiasainy de tonga kely toy ndray le mpampianatra aloha karazana nofana le mpianatra anatin'ny fotoana foia hofanina anatin'ny fotoana herinandro natapabolana ve de afaka sepe tanao zay ny zava-misy ambara amin'ny fitondrana zany ary tsy maintsy iny le vahoaka tsy maintsy iny le mpampianatra satria izy nona tady afa raha sakana ny elitra raha nao tokony ny akolo antrany any nangalarina ka hoana moa ny amezatsy ny mpampianatra tsy mampianatra tsy mentsiny mihitsy izy fa ny fitondrana miazo lazaina mentsiny mihitsy azany satria mampanantenana pokaty ny vahoaka amin'ny zavatra rehetra zay atao kobakambava dolo ny zavatra lazaina tsisy mitombona na iray aza eny ary mamarana ary sika satria mbola misy ihany koa no ny mitondra famakavakana akoatran'izay teneninao zay zava-misy zany entinao zany entina hitondrana amintsika hoe tsy misy zavatra foronona ny eto amin'ity Madagasikara ty fa le tena marary mihitsy zao zany tsy fandripahalemana fotodrafitra aza misotro rampotaka ny mpampianatra roa andro ao anatin'ny herinandro izy mampianatra mirenireny ny zaza tsy misy raharahavanina de zany no iainana kanefa na zany na tsy zany Andriamatora Kotonandrasana tsy kivonareo
tsy kivy isika. ataona ary Ah, aizany andeha ho aiza Zay indrindra madagasikara mantsy. ihany madagasikara ah. eto madagasikara Sady mamarana ianao sady mamarana. tsy afaka oza mihitsy Ah, fa tsy maintsy iainana nefa efa tsy leon'ny aina nysony mihitsiny de zay nahatonga anakah mihitsy hoe aloha hiakatrano mba hitondra ny ala ilo se tompoko ary tsy ho anah fa ho an'ny fireneko raha diniko amin'ny taonako tsy mivako loha zany tsony kanefa kosa za manana faramandibo marobe manodidina manana faramandibo marobe ahoana zao nieritretanao andreo faramandimbonao reo raha zao ny zahatry iainana. ka zay nahatonga ny hoe niakarako aty ilazako ny se tompoko horentany ren-danitra ka mieritrereta ianareo mpitondra mieritrereta ianareo mpitondra tompoko fa malahelo ny voahoaka fa raha dika zao tsy misy olokendro tsony madagasikara raha ataoko ny fandiniana satria raha misy olokendro madagasikara tompoko tsy zao ny zavatra aro mivoaka hita fa na izany re asan-dalo any zany fotsiny zavatra mampalahelo olona samy olombelona ve ny foana alaina nefa tsy maintsy iny eto tana io zao niakatra teto tapabolana teto mpanendaka misy etseroa nona le olona de manendaka mangalatra satria tsy ara-dalana ny velony tena ka zay zany zava-misy ka zany rehetrarehetra zany no mahatonga hiakatra ty hitaraina koka tsy ho tsinitry na hoeloko nanambarako ny setompoko fa samy mieritreritra tsika voahoaka mahaeno an'zany indrindra reo mpitondra mahatsiarova tena fa rehefa nanaiky fodimba aoka ianao amin'ny fitondrana aza omena fanatahana pokaty reny olole zay aza atao taribaty vilambava ny fitondrana rao re tompoko ho avy zao ty zao fifidianana ny voaka zao mangetaeta ifidy nefa ndray tsy haindray na hositrina ondrongondreny mivokany eo avy eo hitanao zay zavatra zay raha ohatra ndero zao de ndraindray mila nokiritrina tsy te hifidy mihitsy am'le izy satria zet manao pampangolahana atsikasaka re moka babany akoa ny fitenena ka raha fampanatahana ny mpitondra kehitriny tamin'ny fotoanandro namirapiratra madagasikara tomboko oatra zay raha fampanatahankany ny zavatra mahazo kanefa tsy maintsy mandray andraikitra tsika. aitsika vahoaka moa de manao vilalakarino kontsondra indray ka tsy mety le izy tompoko samy mahatsiaro tena Zay. samy mahatsiaro tena na ny mpitondra na ny vahoaka entina aza matahotra amy teny le fatahorana amy teny oatra zao ny tena zavatra tsiaritra hita satria izy afa tsy mety ny ataon'le mpitondra de matahotra de tsy maso amy teny zany ndray tsisy atahorako mihitsy natao inona aloha zay niany ilaiko za tsy maintsy maneho ny hevitra raha misy fomba afahako maneho hevitra ary za mangataka mba hisy mba hoe solotena-mpanjakana hidirany ambaty boniny amy toerana misy anaka azaoko maneho ny hevitra eo ambony raha-piazo mihitsy rembahoaka Eny ary. zay Isaorana Andriamato Rakotonandrasana zay mahafantatra tsara na Ambato-Boeny moa izy zany nitondra ny inona filazanao azy teo setopo sy fitarainana sy filazana ny zavatra misy de isaorana be deabe ianao zany nandalo taty amin'ny miara-manonjana avo-lavitra ka nitondra an'izay fitarainana sy ny filazana ny zava-misy izay. Eny ary misotranao. Eny ary mendalana ianao. Eny fa de misotra betsaka fa de zay fa de mirary soa antsika vahoaka samy ten'Andriamanitra engany ho tratrany zany fotoam-pifidianana zany samy mahatsiaro tena. Eny ary. Eny ary misotranao. Zava-dehibe zay nresahan'Andriamato Rakotonandrasana izay manoloana ny zava-misy sy ny fiainana isan'andro san'andro tokoa de hoe ahoana ihany izy ty de misy tokoa ny sasany ihany mieritreritra raha ampanao politika zany ny eo ihany ny eo hoe dia zay tsy maintsy hitondrana ny fanazavana maro samihafa mahatserova tena hoe nga Rakotonandrasana teo ho avy ny fifidianana prezidan'ny repoblika mahatserova tena ho atsika rehetrarehetra mihitsy n'izay tsy azo atao mihitsy n'le hoe kivy zany ka de hoe zany de hipetraka teo tonga ny androm-pifidianana de zany de anjono na hoe zany de ataoko ny fiainana fitadiavam-bola sy ny sisa fitadiavam-bola eo ihany fa akoatran'izay rehetrarehetra zay ny tsy fandraisana andraikitra ihany koa de mandritra ny 5 taona ianao hifafankihoany de hitabataba eo foana kanefa dia ilay manao ny ataony manao ny fandikan-dalàna manao an'ny zavatra tsy mety rehetrarehetra io lasa mahazo aina rehefa tsy ny olom-pirenena no mandray andraikitra manoloana an'izay sasa mantsy miteny zay leo zay nenina tonga an'ireny le taux d'abstention niakatra be tamin'ny 20 sy 20 reny misy miteny zany
rehefa atao zany ny analizy dia ao no milaza hoe ka zay tsenina nyeo ihany nyeo sinsisa ka aizany lalana makany amin'ny fivoarana amin'izay raha ohatra zany ka miodikodina ohatry ny tandrimo fotsiny de manoloana an'izany izany no antom-pisiny ny fandarana tahaka antony izany no antom-pisiny ny fanazavana ny sain'ny olona ny saitsika rehetra manoloana ny zavatra zay asaina iainany ny vahoaka malagasy zay le izy ka na tiatsika na tsy tiatsika zany tsy maintsy andalo amin'ilay kiondalana ny firenena ny valala tsy indroa mandry ambavavady afaka 5 taona indray tsika raha teo tsy tompon'ny ampitso fa de afaka 5 taona indray raha ny tetiandro no jerena zany dia izay no tsy maintsy hietsiketsehana mafy amin'ity ny ray mitoraka ity ary tsy manaiky ny anjakan'ny hoe zavatra lainga zavatra afenimpenina zavatra tsy manaraka ny lalàna ty mantsy tenena foana hoe lalàna fa lalàna ahoana ny fampiarana an'izao karazan-dalàna betsaka mihitsy ty karazan-dalàna ity fa ny zava-misy eto amintsika roritina tsy ka roritina ry izao resaka hoe frantsay ny filoha-pirenena perinasa eto Madagasikara de mbola misy mandrirotra ihany ka io araky ny andiny zao fa fantatry ny malagasy aloha zany zao de frantsay ny filoha-pirenena eto Madagasikara frantsay fa nininana fenina tena nininana fenina satria raha tamin'ireny 2024 reny ane talohan'ireny fanatrehana fasefasy tao amin'ny TVM fanatrehan'ny kandida anankiroa tamin'izany président Marc Ravalomanana ny filoha amin'izao Andry Rajoelina raha tamin'izany anio resaka nationalité Andry Rajoelina io no mipoitra zavatra hafa nyseho teo inona mety ho ady hevitra manoloana an'izany ary tamin'ny 2018 izy efa frantsay satria tamin'ny 2014 no azon'le zavatra efa 2018 efa frantsay ary zany resaka zany hoe filoha-pirenena manana zoam-pirenena hafa indrindra hoe frantsay any mantsy le zavatra tena atao hoe sensible tena atao hoe zavatra manahirana zany eo amin'ny hoe amin'ny maha-olo-pirenena fotsiny zany raha isika eto Madagasikara frantsay raha teo tsy hoe makahala frantsay fa tatara zany dia namela tantara sy namela takaitra teto amin'ny firenena satria zareo no nanjanaka any Madagasikara tsy azo fafana mihitsy zany ka ianao zany raha vao miresaka an'izany hoe frantsay fanjanahantany accord de coopération hoe sy ny sisa de tena misy ny olona tsorona fa tena mivingivina mihitsy hoe itsika ve zany de tsy ho afaka mihitsy eo ambany vahoan'ny frantsay zay no fanamarian'ny olona sasany tsy metsy iny izy amin'izay fa ianao ihany koa tsy maintsy miatrika ny fivoarana sy ny fiainan'izao tontolo zao fa tsy afaka iolon'olona rerety na i Korea avaratra milaza azy hoe mahaleo tena hoe mahavita teny io ary zay mantsy ny dikany jotse so de tsy haitsika mahaleo tena hoe tsika aty any tsy marina zany satria na ny mbola misy zavatra maro avy any ivelany miditra ao Korea avaratra fa fomba fiteny fotsiny zany fa le vahoaka no pretin'ny mpitondra an'io zany zao lasa dynastie mihitsy dynastie Kim Il Sung de Kim Jong Il de Kim Jong Un de efa niteraka vavy kely indray inga Kim Jong Un de mety indray zao nikarakaraina eo fa ifandimbiasan'izy menakavy le izy zany niany fa raha hoe aty amin'ny tany tahaka ny Madagasikara lasa tenenina fotsiny le resaka hoe demokrasia zao hoe fifandimbiasam-pahefana fa atsenaninatsy misy mahita tsirony de tsy te hieritreritra an'izany hoe fifandimbiasam-pahefana amin'ny fomba demokratika izany io fa nampiasaitsika le hoe demokrasia de mampiasa sika fa malagasy ko ne manana ny fahendrena manokana manana ny fihavanana manana ny maizy azy fatahorana ny zanahary malagasy manana ny rafim-piarahamonina nampiavaka azy raha ny tany aloha tany ny zokiolona zany manana ny toerany manokana mihitsy raha hoe amin'ny malagasy fa tsika moa zany efa hoe tany republikana demokratika de io no iainana ka ampiaro ary le izy
zao araka miandry n'ity datim-pifidianany ity de ahoana ihany am' 12 jolay no tenenina le izy de raha tenenina nga vita ny tenenina fotsiny ahoana am'izay ary ny fikarakarana an'io resaka tonom-bola fotsiny de efa misy volaka isan-karazany mivoaka hikarakarana ny fifidianana ao milaza hoe 140 miliara mahery ao milaza hoe 70 miliara mahery ao milaza hoe be loatra zany fa 20 zany ny zavatra misy de gaga ianao zany izy ty ve zany oatra ny lasa adivarotra amin'ny entany eny an-tsena zany le fikarakana amin'ny fifidianana resaka vola fotsiny io ary ny vola aloha zany tsy maintsy ilaina aloha ninona tenenina tsy maintsy ilaina io fa tsy mazava mihitsy n'le izy loi de finance rectificative tsy natao de ahoana ihany zany no atao eto anao zavatra kitoto sa inona sa iza ny tena afaka manome garantie ary manome antoka tsara hoe tena madio io zay ne ny tadiavin'ny malagasy hoe madio fifidianana io ahoana io gouvernement aperinasa am'izao fotoana zao io ve zany ny eo hikarakara ny io fifidianana io nefa gouvernement efa nikotrokotrofan'ny député tary amin'ny assemblée tary efa nanangasanga-tany ny motion de censure zany ve no hikarakara ny fifidianana rehefa mivoaka eo le daty mbola resaka afo zany fa tsika moa zany mandeha tsikelikely de eo am'le fiandrasana an'le datim-pifidianana sika zany zao sy hoe fanaingana amin'ny mpifidy sy ny kipitsopitsony isan-karazany ihany zay lazaina moa hoe ambaran'ny lalàna eto amin'ny firenena de rehefa inona zany no tenenina hoe lalàna zao ty lalàna ty fa rehefa inona de modina tsy fantatra maninona ny ambaratonga isan-karazany no tsisy samy teny amin'ny resaka gouvernura zay tendrena io manao ny asan'ny chef de région vonjy maika zay ny tenenina tam'zany ty moa de ataona idridrangilo mihitsy satria rafitra ngezabe eto amin'ny firenena zany de mino ve isika fa hoe ny mission ampanaovina ny gouverneur de hoe manao ny asan'ny lehibe amin'ny faritra fotsiny nefa ny firenena hiatrika fifidianana fantatsika tsara fa iza ny nanendro ny gouverneur rafitra inona atao amin'ny firenena no manendro ny gouverneur rafitra mpanatateraka fa nga zany lazainy lalam-panorena le firenena nefa hiatrika fifidianana dikan'izay zany tsy andany andro am'izany tsony ny vaoaka malagasy fa iambona izy mailo izy manoloana ity fifidianana zay ho avy ity mailo de manara-maso de mandray andraikitra satria olom-pirenena tsy an'ny fitondrana rery Madagasikara tsy an'ny mpanohatra rery Madagasikara tsy an'ny atoko zao rery Madagasikara tsy an'ny atoko zao rery zay moa averimberina eto foana fa ny malagasy Madagasikara asa raha azosika tsara ny lanjale hoe an'ny malagasy Madagasikara fa tsy an'ny frantsay Madagasikara na an'ny vahiny Madagasikara tsy izay no namorona le hoe malagasy ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny malagasy inirairay-ny Lidsy Andrenjaka iny malagasy ho an'ny Madagasikara Madagasikara ho an'ny malagasy inona ny dikan'izany fa tsy hoe Madagasikara ho an'ny frantsay ho an'ny Madagasikara taloha zany tany vanim-potoanan'ny colonialisme zany fa ny sasany ngamba mbola mieritreritra hoe tsy hoe mbola fa misy mieritreritra zany hoe tsy maninona zany tsy maninona ahoana le izy tokoa zany rehefa hoe resahana andavanandro de ohatrany hoe mandeha gaona fotsiny mandeha ho azy fa rehefa tena alalinina io rehefa tena fakafakaina de tena misy tena lanjany lehibe mihitsy zany hoe olona anankiray ianao kanefa dia misy zoam-pirenena hafa indrindrandrindra hoe mpitarika indrindrandrindra anao hoe numéro 1 ao anatin'ny firenena ary le izy na tsy resaka lalàna ary isika fa resaka maha olona fotsiny resaka hoe amin'ny maha olombelona olon-tsotra
ndao tsy resaka hoe lalàna artikla zao iny moa zany tsy maintsy fantatry reny rehefa tena hoe te hiditra lalina ianao zany fa ho an'ny olon-tsotra fotsiny zay tsy may an'izay artikla be da be ihany na karany deo na karany tsisy io na iny io ho an'ny olon-tsotra de mazava tsara le izy hoe sarotra be ny eritreritran'izany hoe ianao ampitarika ny firenena kanefa dia manompo satria ianao zany raha vao manana zom-pirenena hafa zay mila miletika ao an-tsaintsika tsara zay ka ny filoham-pirenena malagasy malagasy reny eny malagasy reny fa etsy an-daniny manompo firenena hafa ianao manompo lalam-panorenana hafa ianao lalam-panorenana frantsay satria ianao rehefa nangataka de nomena de misy engagement misy famatorana misy tanjo zany mamatotra nao zay nahazo an'ilay nationalité amin'ny fanekenao ny lalàna frantsay ianao nefa lehibean'ny malagasy de alao tsorina fa miteraka lahelo anaty zany ho an'ny malagasy aiza zany misy hoe président ny repoblika fa manana président ny repoblika lehibeany président ny repoblika eto Madagasikara fa manana président ny repoblika lehibeany de ny président ny repoblika frantsay satria izy frantsay zay ane le izy ary akoatr'izay rehefa frantsay ianao de mandoa etra miditra any amin'ny kitapom-bola amin'ny fanjakana frantsay rehefa frantsay ianao satria frantsay ny resaka eto rehefa manana zom-pirenena frantsay ianao de mandoa etra any amin'ny kitapom-bolan'ny frantsay tena misy mety tsy mahazo an'izany fa zay no zavatra misy aloha hitsitsina ohatran'izay le izy ka io zany tsy vitany hoe kimora miraina fotsiny kanefa moa ny olona zany raha am'izao fotoana izao de manaraka izy mitsikery izy sinsisa fa na zany na tsy zany tsy tokony avela fotsiny am'izao zany le raha tsika mantsy amin'ny ankapobeny moatran'ny manamoramora zavatra zany ohatra zany zao aty amin'ny resaka hoe tantaram-pirenena colisée any anaty rova inona ny ilanan'io inona ny ilanan'io colisée io ao anaty rova ao rova manjaka miadana govana hoe rovan'ny Madagasikara samy hafa mihitsy ane zany fa hony ianao ny tapitapika eo de ovaovainao daholo ty anarana rehetrarehetra ty efa zany ny anaran'io tamin'ny vanim-potoana ary zay nisy iny ny fanjanahantany dehibe ny anarana vazaha nampitondraina lalana tunnel Garby inona koa lalana sy ohatr'izany tobo miaramila fordisiana fa rehefa tonga ny hoe fahaleovantena de novana anarana malagasy ilay izy ianao aty amin'ny 3 ao anatin'ity régime ty efa manana anarana malagasy zao alefa colisée inona koa zany de maninona masoandro minona foroporonina daholo ty anarana tsy fantatro-piaviana rehetrarehetra ty dikan'izany ianao zany ovanao mihitsy n'le tantara malagasy ianao mihitsy no ovanao jereo ny andro tsy fiasana ao anatin'ny calendrier ny olona sasany moa ny be akamoana rehefa tonga ny taona vaovao zany de manisan'ny andro ny jour férié tsy iasana mamaika azy voalohany mitombe inona le andro tsy fiasana zay mamaika azy zany afaka hitarafana toe-tsaina ihany koa zany hoe tena tsy vonona ny androso mihitsy zany fa rehefa jerenao ny andro tsy fiasana rehetra ao anatin'io calendrier io akoatrany hoe fetim-pirenena 7 marsa zay zany tena manamarika malagasy dia andro ny vahiny no nanao andre jour férié reny lundi de Pâques lundi de Pentecôte efa zay moa zany ny ao dia manaraka krismasy fety kristianina akoatra hoe fety kristianina sy ny hoe fetin'ny hoe manamarika amin'ny firenena fa inona zao ny tena hoe mamalagasy ny malagasy ao anatin'io calendrier io inona taom-baovao malagasy
tsy asiana resaka aka ny io ara zay tafiditra ao anatiny io ara tokony hikarakarana io misy tsy fitovikevitra na misy tsy fitovikevitra na mitovihevitra na inona aiza moa nisy olo hoe hitovihevitra hoe ahoana fa zany anie conseil de ministre de afaka manapaka an'izany hoe ety zany ny fanarahana ohatrany hoe 5 desambra io ne data mifanarahana hoe eto zany natao hoe naterahan Jesosy Kristy ho an'ny kristianina zany fety-pirenena malagasy atao hoe 4 jona na mbola mandeha ny ardevitra hoe 14 octobre anie ny tena izy any amin'ny 58 fa 4 jona io zany ny fanarahany de zay de raha ohatra hoe aty amin'ny malagasy ety inona ny daty mba tena hoe manindraindra ny malagasy de ohatra hoe taom-baovao malagasy ny sinoa manana ny taom-baovao any ny sinoa de zao anaty andro tsy fiasana koa hoe misy andro manokana koa ho an'ny namantsika ho an'ny avantsika silamo de andro tsy fiasana fety kristianina misy andro tsy fiasana aiza ny malagasy aiza rahatra colisée mandrangaranga ny romanina aria italia ary no ataonao ery anaty rovery de aiza daholy aiza manoloana an'izany misy ihany no miteny fa takona kanefa na zany na tsy zany mbola ho avy ilay fotoana ozy amin'ny malagasy raha mbola misy koa farantsio foana akory ny fanantenana zava-dehibe iny teny ao anaty baiboly iny teny ao anaty baiboly iny za matahotra mino fotsiny ihany tena ao anaty baiboly koa zany fa alao anao zay ataony zany zay mieritreritra ny hoe tena anao ny tsy mety eto amin'ity fireneny ity fa ny tiana mafisina de zao Madagasikara ataoko manana ny asiny manakasiny ity fireneny ity ary zay manao zavatra tsy metimety eto manao zavatra manimba ny taranaka malagasy dia tsy ho teneniko ny toyany tsy ho teneniko ny toyany fa manakasiny ity Madagasikara ity ary na ny vahiny ara manaiky an'izany ka eo zany ianao mieritreritra hoe tsy miteny ireo vahoaka ireo eo zany ianao mieritreritra hoe ninonino natao eto de mety foana eo fa abadoana jereo zao zany any Ambatoboeny indroa ao anatin'ny herinandro ny mpampianatra ny mampianatra indroa latsinainy talata larobia lakamisy zoma latsinainy talata izy ny mampianatra raha zay nraisina ohatra larobia lakamisy zoma mikarama mitady vola amin'ny mpampianatra tsy metsy iny izy ozy ngiara-kotonandrasana zany ny zava-misy eto Madagasikara fantatry ny UNICEF zany fantatra ny sehatra raisam-pirenena zany matory eo sehatra raisam-pirenena ireo mba mitondra fanampiana arak'izay tratra fa rehefa misy ny fanampiana avy any velany any nomena Madagasikara de mpitondra no mizesta le izy ara tamin'ireny le covid sy ny rehetrarehetra eny avadika foana le resaka hoe amin'ny anarany mpitondra zao misy fanampiana avy any amin'ny banque mondiale de ny etiketin'ny mpitondra no atao ery ananiny ery lalana vitan'ny fitondrana teo aloha ovan'ny sasany hatramin'ny plaky inona zany ka raha ho avy zany ny fifidianana ny filazana zany rehetrarehetra zany dia mahatonga saina ny olom-pirenena zay ny tena goavana ao anatin'ilay raharaha mba mahatonga saina mba mampieritreritra fa tsy ohatran'izao foana zao Tananarivo de klasena hoe anisan'ny tsy hoe anisan'ny fa voalohany amin'ny avy-rehetrana aty Afrika raha misy Addis Abeba ao de misy tanàna voatonontonona ao atsika no voalohany zany mahavoalohany atsika zany ka tsisy mandeha amin'ny laoniny eto amin'ny firenena de zao zany zao samy andry an'ilay datim-pifidianana de ho hita ao ny toyany fa deny zao de efa metrahan'ny olona fanontaniana sady hoe fifidianana atao nefa le fomba le fiasan'le gouvernemanta io izy io tao anatin'ity gouvernemanta amin'izao ty aniny tao anatin'ity régime ty aniny nisy an'izany hoe ministera intérim lava reny nisy an'izany ministera enim-bolana tsy nisy ministra fa vonjomaika enim-bolana ary amin'ny ministera zay hoe maneho ny fiandrianam-pirenena souveraineté nationale ministera raharaham-bahiny ministra vonjomaika ny tao sady misahana atsy ilay ministra misahana nefa zany raharaham-bahiny zany goavana be vavahady amin'ny Madagasikara resaka diplomasia lehibe any diplomasia malagasy natao ministra ny raharaham-bahiny ianao vonjomaika tamin'izany fotoana zany
de zany no fomba fiasa tao anatin'io gouvernement io efa remany maefy impiry dikan'izany a tsy maro toerana de gouvernementa tsy maro toerana no ikarakara fifidianana de mametra-panontaniana ny olona ahoana no atokisana zany zany mbola deba hafa koa zany a fa aloha zany ivoaka io daty io a dia ho hitantsika eo a ny toy any fa tsy maintsy miambina dikany hoe miambina de hoe zay le hoe miambena tsy maintsy mandray andraikitra satria manakasina de zany tena tiatsika nasongadina tamin'ity fotoan'ity manakasiny ty Madagasikara ty manakasiny ty malagasy ty fa tsy azo arebireby tsy azo salosalorana zao zavatra hafahafa rehetrarehetra zao fa manakasina izany Madagasikara zany de mba mila manana ampipo zany mila manana ampipo ny frantsay zao hoe manana ampipo hoe nahazo mondial tamin'ny 98 hoe tamin'ny oviana koa izy nahazo mondial talohan'ny tamin'ny oviana iny le tany Russie de hoe hoe mirehare zany fanaona koa moa tsika ny tsy rere amin'ny malagasy zay zao hoe malagasy de tena fier hoe manana an'ilay fierté hoe malagasy fa tsy ndeha eritreritra mihitsy hoe tsy ampyana malagasy fa zarana ndeha angatakary fa vo zay le fihetsika zay hoe ndeha angataka zay hoe tsy ampy ty fa ndeha apikoria ndeha anompo ny sainam-pirenena olona hafa ary anompo ny lalam-panorenana olona hafa ary ndeha andoha etra amina firenena arya dia an'izay manapa-kevitra an'izany aloha ny asy fa raha hoe tena mijoro zany ianao amin'ny mahamalagasy de tokony hoe fier ianao amin'ny mahamalagasy ianao fa tsy ndeha ho ampiana kadohany de pasipasohan'ny sasany ka ny lalàna ny tsy manome problema an'izany faux débat zany ho an'ny zay mieritreritra zany fa tena vrai débat zany raha tonga de apetraka amin'ny tena hoe mahamalagasy ny malagasy reny mandeha reny mibarea hoe malagasy hoe tafitatra any amin'ny quart de finale nina tsy malagasy ve ny mahamalagasy ny indraindrainao anatin'le izy zavatra tsy mikolla tsara ane zany rehefa mba misongadiny tsika any amin'ny setraresapirenena malagasy zay faleritsika manona le hoe malagasy zay fa rehefa ty am'le tompontso manokana tsy maninona le malagasy fa aloha tsy maintsy atovonana kely anyty de ahoana koa zany zay zany a tena mba tsara fieritreritra ihany balona ny fiainam-pirenena mirabany namana fanira zava-manantany tonga eto amin'ny fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio mada dia menanao vetrany ara ny sera indray namana faniry resana teto moa zany nisy vahiny avy any Ambatoboe nilazany zava-misy nitondra ny alahelony dia nasongaditsika teto ihany koa hoe miandra ny daty ofisialy amin'ny datim-pifidianana ary nasongaditsika ny hoe tokony ho fiera amin'ny malagasy amin'izany hoe malagasy izany indrindraindrindra manoloana nyity fifidianana ity ndahoary ya de misaotra sady mirabandrina ny teknisiantsika ao ambadika ao efa sy ionja ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny radio mada i malala i nomsa valsonomenjanahary na i nomsa robena izy telo menada dia ny mpiaramiasa amintsika zay mandray ny onjam-peo sy fahita lavitra mivatana zay mahasovoan'ny MBS zany manao ny famerenana ihany koa tahaka izany ianao zay mpanaraka ny fandarina eto antoerana sy any ampitan-dranomasina ny fialatsiny aloha zany tonga de alefatsika satria tsy eto atandrazana nisy olo mamboaka Rambosalama Emilien zay tokony ho niaraka tamintsika androany zany talata dia mampitondra ny teny fialantsiny izy satria dia mamita iraka any lavitra zany izy am'izao fotoana izao zany de mampita an'izay fialatsiny amintsika izay mbola ho avy moa ny fizaram-baovao samy hafa avy amin'ny député Rambo zany de ho zaraina antsika zay voafity eto amin'ny boribory tamin'ny faefatra de isorana rakotana andrasana moa izy teo rena manan-kevitra ary mahay miteny misy le ranga mitantara ny zava-misy ary ohatran'ny reny anie eo zany mbola atsona mihitsy isika zay
avy any ambany volo ka sendra mandalo eo Tantanarivo isika avy any amin'ny faritra rehetrarehetrany ka mba te hizara hevitra de malalaka atsika zany ny fandarina miara-manonja MBS fahitalavitra sy ny radio Mada fahitalavitra radio moa zany ny MBS dia ny radio Mada radio mazava ho azy dia afaka hampitatsika ny etaetatsika sy ny zava-misy iainantsika ny ambany volo rehetrarehetra fa tatahaky reny daholo zany ny fomba fanehoan-kevitra hiainana ny ambany volo any rina zany tantarany zava-misy ny tenin'ny birao politika ny antoko-kôtika Madagasikara zany hoe ny mpikambana ny birao politika ny antoko-kôtika Madagasikara ary matoa Julien André Morasata de mazava tsara hoe extrême pauvreté mihitsiny zany le iainan'le vahoaka malagasy tena efa mihoatra lavitra n'le fahantrana le izy satria raha le fahantrana ara-tsakafo le izy rina vokatry le hoe tsy manana asa zany de sahirana mitady sakafo fa le izy zany mitohitohy be lasa tsy afaka mampiana-janaka tsy mahefa keny jirony jiramara moa tsisy ny rano jirama tsy tonga fa aloha resantsika any sady tsy mahefa le jirony jirama tsy mahefa le rano jirama no tsy afaka mikarakara vatana amin'ny alalany le hoe tena fitsaboana ara-dalàna ary zany ny ambaran'ny lalam-panorena tokony ahazo fitsaboana maimaimpona ho an'ny sarambabem-bahoaka tokony hianatra maimaimpona ihany koa ny primaire ka tsy mahavita an'izany nefa le vahoaka malagasy am'izao fotoana izao mazava ho azy zany ny asa tsy misy ny ataontsika hoe fanampiana zay avy amin'ny fikambanana taloha ohatra zao fantatsika hoe isakalarobia na isaky ny sabotsy ny masera no mizara sakafo misy ny vovo-dronono misy ny kobakatsaka taloha misy an'inona probo koa taloha produit du bon iny raha sy diso le probo iny fa iny moa tsy masera ny zarany fa kobakatsaka spesiala misy ny masera fa misy karazam-pikambanana maro be fa zao tsy tazana tsony zany rina raha tazana zany reny de mipamma manao an'ireny any tsy minosy am'izao fotoana itenenantsika zao fa ho an'ny manodidina Antananarivo sy ny any ambany volo any tsy taratra tsony tsy hita tsony le hoe fizarana sakafo reny zany le hoe complément fameno-tsakafo zany reny zavatra ny zarainy reny fa tsy hoe foto-tsakafo fa zao le izy tadiavina ho foto-tsakafo satria tsy mahavidy sakafo tsony le malagasy am'izao fotoana zao de ny loza ao anatin'izay fahantrana zay mahatonga le hoe extrême le fahantrana zany lasa tsy mahavatena tsony le malagasy tena kivy sy malahelo ianao rina mandeha any am'izay ale rehetrarehetra miala tsiny am' resaka an'ity fa tena tsy mahavatena zany hoe lasa tsy mahakarakara vatana tsony tsy mahavita mandro eo koa ohatran'le tsika moa fa inona moa zany fanindry am'le ririnina de mangatsika le andro de tsy mahavita mandro tsony le vahoaka malagasy ohatran'ny iosana zany le fofofona kely samihafa le akanjo tsy voasasa le savony lafo be am'izao fotoana zao le savony nge rina ariary zato ronjato savony nosy ny vidintsika taloha le tsara tena tsara nge zany savony zany vokary ny orinasa malagasy efa valonjato arivo ariary ronjato sy arivo ariary ny savony am'izao fotoana zao ny sira efa lasa telonjato ya efa ino mba nytenena hoe tsy niakatra tsy niakatra zao efa niakatra rehefa mandeha ny amin'ny lalana eny zany ianao de mampalahelo tsy fidy le izy tena tsy fidy le satria le sakafo ampidiriny ao am-batany tsisy sahirana miasa saina le vahoaka de lasa tsy mahavatena ndraindray ianao nge mbola mety resevera riny mandeha miasa fa tsy mahabango volo ny fofona mbola eo ihany ndraindray tsy mahasasatare reny koa mba ataina ihany koa nareo coopérative mba mikarakara reny personnel ao aminareo reny mba ataovy mba metimety ihany ko reny mpiasa amina fiara fitateram-bahoaka reny satria dia resaka hygiène ilaina zany satria fanosina vahoaka zany ataoko tsetsatsetsatsyary zay fa mino fa ilainy rehetra zany mba madio zay nge nanova ny filomarika Ravalomanina tamin'ny fotoana andry endriky ny fanovana hoe ny chauffeur zay manao ny fitateram-bahoaka dia tokony mba anao zany fitafy mihaja zany de ny ridiculiser ny olona le izy tamin'ny fotoan'andro hoe jijadony zany fa zay ao anatin'ny endriky ny fitazaina daholo zany ko maninona ny any iverany ny mahavita mikarakara tsara ny niveau métro ny RER ny tram sy ny rehetrarehetra
de mahakarakara vatana tsara, manao kepi, manao kaskety, manao velondrirana, mipasoka tsara, lobaka, miampy kravaty sy ny rehetrarehetra, miasa tsara. Fa maninontsika ny tsy mahavita an'izany, fa zao le izy tsy mahavatena le malagasy, vokatra le fahasaranana. De lasa ohatrany hoe be le fotoana esan-doha, esan'ny saina, de tsy mifanaraka le fiasan-doha sy le fiasan'ny vatana rina, de lasa le vatana mihitsy ny tsy voakarakara. De tsy manana fotoana zany satria efa na fotoana atoriana raha tsy ampy satria miasa saina, de tsy manana fotoana hanasana lamba, tsy manana fotoana handrona. De taratry le fahantrana daholo zany hitantsika ny fiarahamonina rehetrarehetra zany. De manampitrotraka an'izany rehetrarehetra zany vokatry le fahantrana rehefa miasa ny saina, de betsaka ny olona verivery-saina. Betsaka ny olona verivery-saina eto amintsika eto, no miteny rery eny amin'ny lalana eny, de mipetraka rery de miasa saina, de mitanondrika eo, de mieritreritra ny tokony atao, de nefarany ray mpianakaviana lasa misoloky, nefa tsy mpisoloky, misy merery ko. Merery, tsy feran'izany. Lasa misoloky ny ray mpianakaviana, ny rem-pianakaviana, misoloky ny resaka fanerana trano, misoloky amin'ny resaka vato, misoloky amin'ny resaka casse-point, misoloky amina resaka épicerie kely, amina na resaka hoe entana zay tokony ho vatsiana maro samihafa, de iny de mitatra de lasa mahavita zavatra lehibe, tsy ampoizina zany. De ny sasany manao ataka maherme, ny sasany mamakitra n'olona, ny sasany mangalatra, tsy mifidy tsony na lana vavy, tsy mifidy tsony na zaza vatombatony, na efa adolescent, na efa adulte, manao famakitrano etsero. De tsy maharaka mifandraisana tsony zany am'ilay hoe olomeloka teo anivon'ny fiarahamonina le fonja am'izao fotoana zao. Mampalahelo aza ny zahatra resantsika zany. Reno mitambatra zany ny ahatarafana an'le hoe mihoapapana ny fahantrana eto Madagasikara. Mihoapapana le fahantrana eto Madagasikara. Vokatry ny nataony le mpitondra fanjakana zany rehetrarehetra zany. De azagaga ianao raha ohatra ka hoe mitokona ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra tsy naharaika-rama, de rehefa enona ny version anay mpitatana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra de hoe le contribuable, le vahoaka mpandohetra tsy mahaloa hetra ara-dalàna de tsy mitsofoka ara-dalàna ny volan'ny commune. Any sisa le argument. De dikan'izany nge indice na pauvreté nge zany riny e. Satria raha ny tokony izy tokony aloha hetra daholo ny olom-pirenena. Fa matoa zany izy tsy mahaloa hetra amina ny resaka IFPB, tsy mahaloa hofa-tsena ara-dalàna tsara, tsy mahaloa hofana parking arak'izay tokony ho aloha tsara, tsy mahaloa resaka permis de construction na construire na anao trano sy ireo lafo mipitsopitsony samihafa amina aba tsena zay tokony ho alohany, am'izay tokony alohany reny olona rehetrarehetra eny na permis ana habitat zany sisa. De zao manana olana arabola le vahoaka malagasy, le vahoaka n'Antananarivo renivohitra zany resako, satria ndraisika ohatra lay commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Za mbola tsy miditra mihitsy am'le hoe fa naninona ny 30% vola miditra anatin'ilay hetra no lasan'ny SMGD ny am'le recouvrement. Fa maninona tsy io direct nakany amin'ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra l'izy, fa nisy ny an'ity société ana ny foroniny teo anivon'ny mpitatana ny tanàna Antananarivo SMGD ity. De zareo moa tsy te hiaika am'izay hoe satria raha ohatra ka attaquer le SMGD tamin'le resaka recouvrement le hetra tokony andehany amin'ny commune, de mahatsiaro menatra artiste eo anatrehan'le fanapahan-kevitra raisiny lay mpitatana commune urbaine n'Antananarivo zay fandraisahan'ny Clémence teto daholo zany hoe be da be ny société natsangana teo anivon'ny le commune urbaine n'Antananarivo renivohitra, fa nitondra anakaiza am'le fandrosoan'le tanàna zany, na ho an'ny SMA, na ho an'lay inona SMEV sy ny sisa maromaro izao le société natsangana zany sy ny SMGD tony zany. De zao zany vaky ambatolampy fa tsy mahaloa-karama lay mpitatana ny commune urbaine n'Antananarivo renivohitra. Na ny enjehana ny lalao ravalomanana ne rina tsarotsika tsara de hoe ohatran'izao hoe mikorotana le fitantanana an'le tseny misy embouteillage eto Antananarivo renivohitra misy fako mipetrapetraka eto Tseroa fa aiza zany am'izao fotoana zao, vao maika bordelika le tontolon'ny fitaterana eto Antananarivo renivohitra.
lalana moa zany de anisan'ny manampitrotraka an'izany rehetrarehetra zany omaly ahako ny ala teto ampiasana satria mainka anenjika fotoana tsy maintsy nandeha taxi fa de tena taraina mihitsy lay chauffeur hoe aiza zany io diratsika aty 67 hectara atsimo ve sa iodina ary andotam-penaka ary amin'ny coco de mahazo amin'ny vato be sa tsy maintsy iodinitsika any amin'ny garany makia de avy any amin'ny makia de miodina andray zany de mahazo akazomangy iny de miporotsaka aty 67 hectara aty amin'ny lavazy de mivoaka ary ambadiky ny havana de raha zay dia mandany carburant fa le lalana tokony andehanana hoe raha vai ty anosy-patrany ianao de ivadika ato andotam-penaka ianao fa de tena ratsy ny lalana raha avy tosy zany ratsy ny lalana rina iny mahazo any étoile rouge eto andotam-penaka iny fa tena lavaka be tsy fakahitana mandra-pahatonga anao eria 67 zay makany amin'ny arrêt en bus 30 taloha iny zany de any koa tsy fakahitana ny aratsin-dalana zany de eritrereto miperta mahazo an'le taxi miperta mahazo an'le olona zay anandrara amin'ny lafin'ny embouteillage amin'ny lafin'ny fandaniana maritra miasa satria tsy maintsy mampiakatra ny kohany ny mpitatitra zany raha korsa nataonao ohatra 50 000 francs taloha 10 000 ariary lasa 15 000 ariary satria calculena le usure n'le fiarakodia calculena le carburant lany ao anatin'le embouteillage calculena le mety korsa mbola tokony vita satria mandeha isanyky ny ora ny ketrika ho an'le chauffeur na taxi zany hoe eto tokony mahavita ohatran'izao ny versementko eto tokony mahita carburant ohatran'izao zany ingeny zava-misy eto Antananarivo renivohitra de tsika tsy mitanisa tsony zany Antananarivo renivohitra resaka fahalotona ery ambody vonao manasaka ny lalana ny fako eny anamotana manasaka ny lalana ny fako eny amin'ny fahasakarana sady ratsy ny lalana zany hoe eny amin'ny lalam-pirenena voalohany iny zany avary akadabaoka ianao mivoaka ery any rond-point ny Anosato andrefana non atsinanana satria ny andrefana manko ary ampitany tetezana fa tena ratsy tanteraka le lalana de ny fako moa zany ny tsena amoron-dalana tsy fakahitana satria mamorona tsena le olona tsy misy ny asa de lasa misy voatery mivarotra composé mivarotra lasopy mivarotra voanjo fa mangatsika ny andro mivarotra mofo baolina mivarotra kitay menaka mivarotra zavatra everinao zany fa zavatra tena efa betsaka amin'ny tontolon'ny tsena fa zao tsy mahita atao le olona de mivarotra de misy ny sasa mivarotra friperie fa variana rina le friperie varotana amin'io tsy le friperie amin'ny balina le avy any ivelany fa efa akanjo nanaovana tany an-trano rehetrarehetra tany no varotana de fantatra hoe tinge efa akanjo efa firemain tena ampelantanan'le malagasy ty sy teny akoditry'le malagasy no varotana sy le kiraro tsy afaka manao tsony zany famoronana asa sy fiketrena zavatra vaovao ao anatin'le esprit entrepreneurial le malagasy fa le zava-misy eo foana zay efa hoe tery le tsena amin'ny endriky ny fifananana io no hitanao eny amin'ny aleanao rehetrarehetrany de potika le tanàna sahirana le olona de indisy na pauvreté zany tenentsika zany tsy malohetra le vaoaka na Antananarivo renivohitra indisy de pauvreté zany tompoko na indisy zany misy facteur marobe ny antony mahatonga an'izany fa maninona izy ny tsy mahalohetra ara-dalàna bon mety misy ny retarany karamany mety tsy mandeha tsony ny tsenany mety efa saturé le asany fa nietra frantsay voalohany sasany indray aloha zany iny tsy maintsy ny any strict ny any tea lalana zany ny any be da be le antony mahatonga an'izany de aiza le izy no midona aty an'le mpiasa koa sahirana zao ao anatin'lay fampidirana amin'ny mpianatra raha ny tokony ho izy vita amin'ny vakansa zavatra roa mba eritreretin'ny ray aman-dreny rehetra ho an'ny zanany voalohany mba andefa ny zanany hanao vakansa est-ce que manana le possibilité ve ny ray aman-dreny amin'izao fotoana zao rina neseresika aza hoe mandeha akaiza 20 km de tana fotsiny mba hampanao vakansa ny zanany ho any ambayaka mba ny volo tiako tenenina amin'izany ka firena enjatona taxi be raha tsy voaloko vakansa ahoana zany zava-misy
ahoana nananany ohatra hoe iala eto le olona de ampanao vakansy sanjanana izy eria talata ny volonondry misy budget afo zany le olona andray an'le zaza anao vakansa tsy maintsy pehenao kely ihany ty lomba alefa kely ihany mba hifanampy aminareo amin'ny sakafo fa tsy afaka ianterina 100 isan-jato le zaza tsy maintsy hinana goûter kely le zaza koa amin'ny mahavakansa zay mba mety misy fitsiritan-javatra maro samihafa any am-toerana fanaovana vakansa fa mahavita an'izay ve le ray aman-dreny am'izao fotoan'izao farany akaiky zay raisiko zay ohatra hoe ny Arivomamo ohatra ny Analavory eto de manao kopakopa-tanana ny Manazary maheno tsara nareo ny MBS miara-manonja de kopakopa-tanana lavitra zany rina miarinarivo zany fa maheno atsika tsara Manazary dia kopakopa-tanana ho atsika rehetrarehetra any zany satria misy namana voavy any zokobe tatelo moa zany de anaovana an'izay kopakopa-tanana zay fa akoatran'izay mba manao vakansa zay ny ankizy satria iny nge no meritena n'le résultat annuel n'le zaza malagasy de mba manao vakansa miala sasatra za moa zany tsy adevitra tsony hoe de ho any amoron-dranomasina satria tena le fahefany vidy mihitsy no mibaiko an'le ray aman-dreny fa zao ihany koa fotoana zany zao tokony efa hoe anangona fitaovana meloa le ray aman-dreny mpianana fa tsy afaka mahangona fitaovana meloa satria tsisy le moyen koatran'izao raha isika mpiasa ny commune tokony mba nanao fety ange le mpiasa ny commune 25-26 juin menaka vary de fatatsika rehefa 20 jona ohatran'izany iza moa tsy nanana an'izany privilège manokana zany tamin'ny androny ray aman-dreny taloha fety ny 10 io tsy tapaka mihitsy ny ray aman-dreninay nitondra anay teny Betongolo de le mandeha am'le para reny de le manao an'le kermesy atsapaka de mahazo ganagana misy foana ary ganagana maro be anaovana tsapaka tam'izany azona an'le loka ganagana ny tiako tenena de lasa mba tradition le izy mba hoe miloka ganagana rehefa 26 juin fa zao firy am'le isa-tokantrano na vitan'izany tam'ty 20 jona ty firy amin'ny isa-tokantrano karakasy ary avidinako tena mampalahelo efa azy de zosenerin'ny esorina le Magret Canard iny no vidin'ny olona iny amin'ny kilo satria mba moramora 8 000 ariary 9 000 ariary 10 000 ariary mampalahelo le zava-misy am'izao fotoan'izao de le mpiasan'ny commune zany tsy nanao fety ara-dalàna satria raha ny tokony izy tokony nandray vola jona tsy nahavitan'izany aty amin'ny 10 juillet mbola mitaky karama mois de juin taiza tamin'ny mpiasan'ny commune no nisy an'izany fa zao le izy vokatry ny fahantrany zany rehetrarehetra zany contribuable amin'ny menatsiny hoe tsy nahalohetra amin'ny vahoaka fa gestion anao eo anivon'ny fitantanana Antananarivo renivohitra tsy mandeha araka ny tokony izy ihany koa na tiana na sy tiany zany efa nambaratsika fa miliara nge mivola lalovinao hoe mitovy amina département ministériel anankiroa mivola lalovina ao amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra 29 milliards d'ariary ny tenen'ny Clémence Rahanirina zany à peu près 30 milliards d'ariary fa any 90 milliards d'ariary any hoany no mbola mety ho tadiavina zany miresaka budget primitif tsika am'izany de raha mijery budget na ministère nge rina moate an'izany any amin'ny ministère sasany any dikan'izay départementa roa no atambatra mitovy an'le budget le commune urbaine Antananarivo renivohitra fa zao mampalahelo tsy mahaloka karama le commune urbaine de hoe vokatry n'ilay vahoaka tsy mandoa hetraka rehefa tsy mandeha ny hetra de inona moa ny azo atao sy ny sisa mora no miteny an'izany fa indisina pauvreté zany mantra vahoaka Antananarivo renivohitra zany satria betsaka no antony tsy hahafahan'izy ireo mandoa hetra ara-dalàna de fandresahantsika teo ny lafin-javatra rehetrarehetra zany ka raha tsy mahaloa hetra ary le vahoaka azotsika tsaina zany iza no hividiny entana ahoana ny fidiny vola eto Antananarivo renivohitra compliqué be le situation de mba mekenareo mpitondra fanjakana za tsy hiteny tsony hoe niavin-drananareo fa mba ataoko somary maivamaivana ny fomba itenenana an'izy ny tena tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitondra tsy fahaizanareo mitatana tsy fahaizanareo mitatana mahatonga an'izany rehetrarehetra zany mal géré mauvaise gouvernance isokajinany zany daholo mahaiza mba miaika anareo fa efa mitohaka ny tendany efa tonga ao anaty lapa ny tanàna Antananarivo ny fahantrana
indisina pauvreté ho azany resahako zany. Azabijaliana mpiasa e. Ny mpiasa ny mamelona ny fitantanana ny tanàna. Ny mpiasa ny mahavita manao ny recouvrement rehetra sy ny besoin amin'ny vola ilainy ny commune Antananarivo renivohitra. Ary matokoa ny mpiasa miasa de mieritreritra izy zany fa totopeny mérite salaire. Fa zao ny zavatra iainantsika zao rino. Etrinetsika zany de tozora afara ny teny hoe mantra le malagasy, tsy manambola le malagasy. Le vola eny ampelantanany le malagasy mihitsy ny tsy misy. Zay le extrême pauvreté. Na tsisy lanjany. Ka raha tonga eny an-tanany ara tsisy lanjany ko. Tonga de ripaka. Et comment se fait-il ianao manana 20 000 ariary? Etanao le 20 000 ariary un dimanche. Ina no azonao amin'iny? Te hiloka henomby ianao, ny henomby efa 20 000 ariary ny kilo. Te hiloka poulet de chair ianao, 18 000 ariary ny poulet de chair am'izao fotoan'izao ny kilo. Le poulet de chair riny 5 000 ariary, 6 000 ariary teo aloha teo. 18 000 ariary izy am'izao fotoan'izao. De raha hividy atsasany ianao zany, sitriny mba mihinana nofinofina akoho kely le vavan'le fianakaviana, tsy mahampy anefa zany. Hividy voanjobory ianao, 2 arivo rangany kapoka ny voanjobory am'izao a. Hividy haricot vert ianao, 4 000 ariary ny kilo ny haricot vert. Inona foana ary no ataon'le vahoaka malagasy? Indro manoatra an'izao fotsiny ty le vola, de maketo amin'ny varotra ray, de maketo amin'ny varotra ray, de jifa, lany le 20 000 ariary. Mandeha tongotra mody. Tsy afaka mividy vary amin'ny gontsony le vahoaka. Lasa mividy vary ray kilao androany, atsasany. Fefany, gaga be nahita, otry. Atsasaka ny kapoka raha ny ananina. Vidy vary fefana atao sakafo vary sosoa hariva. Mais vraiment. Tena gaga ianao, hoe fa hoana. Vary fefana de siramamy 200. Zay ny ilofana. Fantatry le mpitondra fanjakana ve zany e, iandro vazaha mila miaina an'izany. Mila miaina sosoa ohatran'izany izy de vary siramamy ho hitany andro vazaha zany hoe zao anefa fahasairana le vahoaka malagasy e. Zao ny fijaliana le vahoaka malagasy e. Efa ndresahako foana ty. Ahoana ny eritreretanao fetrany tetezany ANSP Filohetsy? De misy olona mitangorona be da be eo. Reo olona reo de manantena entana, fa recyclage na entana. Zay nitsondroana tany amin'ny fax izy mety fomba nahazony azy zany, fa le entana de efa hitanao hoe entana manahirana. Fa zao mbola misy mividy vy, mbola misy mividy fer passé, mbola misy mivarotra télé, mbola misy mivarotra kasety, mbola misy mivarotra bobine, misy zavatra maro samihafa varotany karazana tovangy. Tavoahangy no tiako tenena zany, fa karazana tovangy. Plastika. Ka na tavangy tokaza misy mivarotra eny. Sardine, inona ny eritreretanao an'izany? Boatina sardine misy mivarotra eny. Ny kiraro. De le olona tena hitanao mihitsy hoe mitady asa ho atao, mitady veloma, tsy fanomezantsiny amin'izany. Parce que reto mpitondry reto ve mahatsapa an'izany fijaliany vahoaka malagasy zany. De efa tsy tafahetsika ntsony io ny teneny rina teo satria ampahantraina le vahoaka malagasy de tsy tafahetsika ntsony. De rehefa tsy tafahetsika le vahoaka malagasy, zaraza misy Facebook de mitolona ao anaty Facebook sisa. Tsy mety io. Mitolona ao anaty Facebook sisa le vahoaka malagasy. Misy kianjana tokony atao hitolomana e, hanehoana hevitra e. Ary zany koa nge nataony andry e, teto e, tamin'ny 2008 e, 2009 e. Mody nitokanakana fopofopy lazay, kianjana Ambohijatovo mba ahafahana maneho hevitra, fa efa te hanonga-panjakana izy amin'iny. Janvier 2009. Kianjan'ny demokrasia, fa rehefa tonga teo izy nidiny le kianja. Fitiavateny zany a. Ary fatahorana ihany koa ny olona hihetsika sy hitrotra. De nety am'zareo na ny olona hevitra koa teny amin'ny 13 mai tamin'ny fotoanandro, fa am'izao fotoan'izao tsy mety am'zareo na ny olona hevitra fa lazaina fa manakorotana, tsy atonina amin'ny firenena ntsony ny krizy. Fa azonao natao tamin'ny fotoanandro. Inona no antony mihitsy hanaovanao fanonganam-panjakana? Ohatra, ny Jirama nanana 64 milliards d'ariary ambom-bavan'ny Jirama. Teo ampelantanan'ny Jirama.
dikan'izany riny raha ohatra zany ianao ka manana société manana ambombava manana bénéfice nety ianao inona ny dikan'izany mandroso sa tsy mandroso le société mandroso le société 64 milliards d'ariary net teo an-tanany Jirama de ilaza venao fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana koa nisy délestage fa ny olona plus ny chiffre d'affaires fa ny ianao moins tsy mitovy ny endriky ny délestage ny resahana tamin'izany fotoana andrany sy amin'izao satria ho fanatsarana ny fitaovana tamin'izany fotoana androzany fa tsy hoe tsy maharaka ny famatsiana amin'ny alalan'ny solika sy hoe simba ny fitaovana ny andekaleka sy hoe misy potomenjera sy hoe misy papango misaringotra amin'ny fil sy hoe misy vorona amin'ny fil sy hoe tsy ampirivotra misy fako be rano tsy ohatran'izany nge le taminany satria reto olo reto manko raha misy tsy fahombiazana de inona ny ataon'ny litany voalohany rina tamin'ny andro ngara Valomanana koa ohatran'izao tadiavony ny arsiva rehetra mikisa excuse s'accuse zany zava-misy am'izao fotoana izao ka tsy mitovy ny olona nanao fandaminana mba ahafahana mandrindra sy mandrafitra fitaovana de nentina fitaovana lehibe tsaroko tsara riny tapaka mihitsy ny lalana tamin'izany fotoana androzany asiny 2004 sa 2005 nitondrana an'le machine be groupe be any Jirama asa raha misy matadidy zany teto tanàna teto Antananarivo teto nisy ny elo lalana tsara mihitsiny tsy le hoe mivavy berinonina sy na ziro farala izy ahoana zao reny fa le reny moatsy film mampime be reny resantsika manaraka fa nahazoantsika information fa le groupe be any Jirama mihitsiny no alalahana ny lalana de nisy fanambarana mihitsy hoe am'izao ka hatram'izao de ho tapaka ny lalana fanalovany ity satria ho avy lay groupe ampiasaina ny Jirama tompoko no mampiasa an'izany fa teoriana le fitaovany Jirama ihany no menao olo-kafa mitantana azy de ny Jirama ndray lasa manofa mividy zany nge nataony reto olona reto hoe le fitaovany Jirama ihany no anajana le Jirama de aizany tsy hopotika le Jirama satria efa mitombo ny samponina mitombo ny filana ary ny Jirama tamin'izany fotoana androzany ny andro ny tantana filoha Marc Ravalomanana de efa mba nametraka fepetra ny amin'ny hoe hiezaka zay ny mba ahazony ny isa-tokantrano jiro mazava de rehefa nandeha le ezaka satria betsaka zany le vahoaka zay nanao fangatahana teny anivon'ny Jirama de dikan'izay zany tsy maintsy manatsara ny fitaovana eo am-pelatana ny Jirama satria hivarotra herinaratra izy de natsarainy andekaleka natsarainy tsy azo mpaniry natsaraina telomita natsarainy mandraka no atsaraina mandro seza na jiro na rano zay le endriky ny délestage kely nandeha kely anatina herinandro vitsy de exploiter reto mampime reto fa tsy délestage 10 taona zao zany ora roa anatin'ny 420 no misy jiro mandeha any amina distrika sasany misy ara tsy mandeha misy 24 heures tsy ohatran'izany le izy de jerevo ny résultat plus nen'olona ny chiffre d'affaires vola miditra nanana ambombava 64 milliards d'ariary am'izao fotoana zao moins presque 600 milliards d'ariary nitrosan'le Jirama ary makofona an'le fitondram-panjakana fa mety misy afetsena ihany no ambadika zany tsy ferana subvention makany amin'ny Jirama daholo ny volan'le fitondram-panjakana ny ministry ny vola no miteny manao hoe ny vola tokony ho ampiasain'ny départementa 30 dia lasa subvention any Jirama de miantona le asan'le gouvernement non le départementa 30 anatin'le gouvernement de presque zany ny ankaran'ny budget de l'État lasa subvention ny any amin'ny Jirama de raha totalitsika nandritran'izay efa taona mahery zay efotrinina no total ny subvention ny Jirama de 4 000 milliards d'ariary
fahaverezam-bolana izy zany fa raha zany nanaovanao infrastructure ngezabe fa tsy nanaovanao spectacle na amin'non'omby zay sy tiavana tamin'ny pave vaty fototra tsy natao kianjanakolahy WC public nytokananao fa raha mba neritreritra lavitra ianao nanana vision tsara ianao zany ny tena amour de la patrie fa tsy mampimapy mikely oatra n'izao zavatra ataonareo zao de mba nanana ntsindro lavitra nareo niala teo nareo ialina roa afaka 10 andro fa 120 andro andrano ny elanao raha pisy de 10 andro ho asitsika am'izay manko io ho apetatsika am'izay zany le famantarana an'le andro tokony elany rina 10 andro rapitso zany izy ny tokony iala ty niteriziko ty mipirofo matsy resaka jirama teo ty varitsylamy izy ty 3D animation marcheuse 40 mégawatt centrale thermique io izy io navoaka ny rinany tsy ambaratelo ato am'ty zay any arahana tamin'ny varitsila no mitantarany zavatra rehetrarehetra tamin'izany fotoana andrano anaovantsika vision kely ty tsika tany amatsy tamin'io de jerevantsika ty jerevantsika ty de ho alefantsika ty amin'ny fotoana manaraka fa tena misaotra betsaka an'reny satria misy proof zany tanantsika zany tamin'ny andro filoha maro karavalomana ny ty niaraka tamin'ny varitsila tamin'ny andro filoha maro karavalomana ny ty misaotra betsaka an'reny anaovantsika visionnazy kely io de ampiaintsika ho an'ny vaoka ny ijery an'izany ka io le fahampiteny le jirama ao daholo mandeha favoritisme koa tsy ferana ny abus de pouvoir ny abus de pouvoir moa zany de eo le facture fictif zany zavatra iainana na mahapotika an'le orinasy zany resaka népotisme prime exceptionnel la aiza zao am'izao fotoana zao le 1 milliard 200 millions d'ariary efa any bianco paky ny raharaha ahoana momba an'izany tafatsoka fotsiny le DG anankiroa zay fitondram-panjakana nametraka azy fa tsy Andriamatoa Maro Karavalomana sy ny team sy ny RMDM tompoko fitondrana SMPL ao aty samy mameno ny posiny de lasa hafa le SMPL ronono taloha fa SMPL ty samy mameno ny posiny de lasa sous forme fotsiny ny EST fa tafaporotsaka foana le olona de tampika eo ianao manao jirama shop fa nga tsy mahavita azy ny direction ny approvisionnement anao de aiza rina iny ianao compteur câble ampoule tuyau sy ny sisa lasa any amin'ny jirama shop ianao no mividy iza mitatana an'le jirama shop iza nanome an'io marché io tsy isika fa fantatra ny olona tompony sy mitatana an'izany aiza daholo reny trano reny fa naninona reny nahazo an'le marché zay ny tian'le olona satria efa elan'ny tsiriritana atao daholo zay elan'le secteur stratégique rehetra eo am-pelantanan'ny malagasy na ny banky io na ny resaka mine io na ny resaka télécommunication tonga hatraty amin'ny énergie de tsisy anao tsony zany ry malagasy tonga saina am'izany venao sa sy tonga saina nefa zany jirama zany reharehantsika izany tsy malala direction communication eto 67 hectares zany ay direction ny resaka commercial any atameny zany miaraka amin'ny letry ny dispensaire sy le resaka mutuelle miaraka amin'eo ny approvisionnement ay akato fotsy resaka informatique sisa ay zany etsy atsahavola ny direction générale ny finance ny ressources humaines logistique sy ny administrative ay zany eny amin'ny Foibe eny Ambojatovo izy io nanao ay eny Mandroseza inona ndray ny anala mahitsy fantatry ny malagasy tsy enjery zany fa efa mipotipotehana le izy am'izao fotoana zao mba fiereriny olona hoe mpiasa ny jirama mahazo jiro ny jirama miditra ny compteranay jiro miditra ny comptera ranonay ity ny devis efa vita de any amin'ny jirama tonga ny jirama mandondona metaka jiro tompoko ireny miaraka amin'ny fil miaraka ny câble miaraka amin'ny compteur eo ndray miaraka amin'ny tuyau sy ny rehetrarehetra zay efa voalohanao tany amin'ny jirama ny devis momba an'izany fi zao de anao ery amin'ny jirama shop so sy ny sasany zany ka izany tsy potika le jirama
de miresaka ianao saofika miresaka ianao iny projet an'olona zany fa tsy projet anao fa rantsana projet any olona zany na intsinjolavitra ny olona e vary tsy lahy io naseho andriny io projet am Filomark Ravalomanana zany andekaleka projet n'Andriamatody de Ratsiraka zany nitondrany Filomark Ravalomanana fanatsarany zany ny amin'ny alalan'ny fitaovana lehibe ary efa misy lavaka be ao atonina turbine efatra be mihitsiny satria ny rano iny avy any ambony avany de mikarapoka aty ambany aty de ahodin'ny turbine de efa misy mandray an'iny ho mivadika herinaratra de zay le transformateur rehefa avy eo de iny vatsina am'le RIA réseau interconnecté Anatananarivo de mampiditra an'le le milina be fotsiny zany ianao ao anatin'le lavaka be any Andekaleka zay efa nomanina tany tamin'ny fotoanandro zao raha ny rano ritra asa ny Hollandais no niaraka tamin'ny fitondrana tamin'ny fotoanandro angamba ny nanao an'izany zany projet zany ty mantsy Hollandais ty de nitondra an'izany ny Flodide Ratsiraka nitondra fanatsarana koa Filomark Ravalomanana nitondra ihany koa ny Ara-Jonary Mampiana fa reto tsy nitondra reto indray ny matikambo sy mizesta izy namotika de avy le tale zay koa nge bagaga fa zay koa mba tapaka ny jironay fa io tsy mifidy ny orange na ninona tsy hoe samy kopy fa mody mitapy fa tena mody mitapy tsotro zao mihitsiny rehefa avy namotika any le orinasam-bahoaka firifiry zay malagasy mivoaka tany votovorona zay pour être ho teknisianina ny jirama mba hitazomana an'le fierté nationale mba hitazomana an'le hoe anay io fa aiza misy atsika am'izao fotoana zao fuite de cerveau izy reny tataka mihitsy mivavany riny eto miteny am'zany mitsoaka daholo nge le tanora sy le malagasy e satria tsy mahavelo leto nisy document jerevako teo rina tamin'ny forum économique mondial 9 euros ny karama par heure en Australie 9 euros de ndany ianao calculeo rina fa za tsy samy calcul fois 5000 ariary ny euro ray 45 000 ariary zany par heure isan'ora de misy any amin'ny firenena sasany any Europe 6 euros de misy sasany moa zany 4-5 euros par heure de total io satria ny heure tokony iasana ara-dalàna adiny 8 io fa nandray masininy riny marary eo ny lohanao am tsiriritra ny volan'olona 45 000 ariary de zay ampitombo 8 e isan'ora zay ampitombo 8 rina ampitombo 8 zany 8 heures satria ny anazy mandeha par heure fa ianao eto mifoha ianao amin'ny 4 maraina moa de ianao amin'ny 7 alina 5 ariary ny any ambalahanao 360 000 ariary zay zany journée zay ny journée 360 de zay fois 30 jours de ndondray atao fois 30 ray marary eo any lohanao mitsiriritra nyraisin'olona ray andro nyraisinao ray volana tsy mbola raisinao ray volana ary izy fa 5 andro 10 millions 800 000 ariary 50 millions 50 millions de francs zany 54 any millions FMG isam-bolana ay ary mba ampe mandray vola ohatrin'ny isa-tsegonda sy mba ampe isa-tsegonda isa-tsegonda ny anazy mitovy ny vola raisitsika amin'ny fanamboaran-dalana 200 millions d'euros contre ray isika 40 millions d'euros omeno anatin'le fonds élargina crédit fake fa zao sous conditionnena reto sous programme zany tsikako amboariny jirama amboariny zao manaovinareo bonne gouvernance état de droit nareo ny resaka transparence anareo de ny resaka code minier anareo tokony zao natsarainy amin'io baba tiany enveloppe mahazo kely 40 millions d'euros nareo tena mialatsiny am'le fiteny tsy pazany kely zay le izy masoreny ka zay le fanjakany e na tianareo na sy tianareo zany nareo pitehanareo le fiainana ahoana ho any eritreretana hoe ohatran'io sisa le jirama ahoana ny eritreretana an'izany teny ohatrany hoe volomborona sisa zara fahanarana mitoetra sisa fa vorona azo natala raha tsy maty de mifohifohy volo le jirama
eo de ataotry nyzao ndray de soloana le DG de manao appel candidature de zao ndray manager de redressement. Inona ny anarana ovovainareo teny anglisy daholo manao organigramme fopifopilao. Ida inona manager inona chief le ty fa nitondra anakay zany. Ny karaman'le directeur ray ohatrinona le manager de redressement. Mino fa any 100 millions de francs manodidididina mihoatrany plus avantage. De iza ndray no azo an'izany. Ny olona ao apetraka am'izany. Nefa nareo teo raha nanendrolona ho directeur an'le jirama. Fa inona? Lazaina fa nangalatra le olona nenjehana teny ambiany koa. Zay miara-miasa am'reto koa aloha zany de miomana. Rehefa anao sonia ianao am'le gelonnaire de tonga de omany ny tongotra anankiray ary mbany atsinanana. Tsy haiko nahitanareo ny paozin'ny tongotrako ato. Vao manao an'le gelonnaire ianao de manao sonia. Paf. De fa tonga de tongotra ao anankiray ataovy manao ohatr'izao. Fa zay le fanjakana. Rehefa tsy mirandra service aminy ianao, tsy manaiky ny besoin ianao, de ahitany herika ianao zay. Ahitany hirika ianao zay. Tsy namana ny ohatr'izany. Tsy azo enterana ny ohatr'izany rina. De ilaza ianao fa vokatry ny ady tany Ukraine sy Russie na tonga ny jirama potika sy mahatonga ny délestage. Mais non, tsy marina zany. Fisaka gestion anao zany. Olona ny apprevenao amin'ny resaka facture. Tsy araky ny quantité livré ao anaty fanarahana ny avenao sy ny sisa ny vola, non, ny jiro livrenareo, ny herinaratra livrena. Raha miresaka 40 mégawatt ve livren'le société? Mais non, 20 mégawatt. Fa zao, rehefa mandoa an'le facture ny jirama, tsy maintsy 40 mégawatt ny aloha ao. Zany ka. Surfacturation tsy tany saina intsony. Tena tsy nieritreretana hoe zao le izy. Reto olona reto teny amin'ny 13 mai 2009 de hoe reto zany ny tena hoe tena ilay be avita zavatra raha ny fanambarana nataony. Ohatr' zany izy 2013-14, ohatr' zany izy 2018 de mbola iny ve nao ry malagasy? Fa mbola azo antenaina ny zavatra ambaran'ireo olon'ireo. De mba tonga vasaina. Zay le teneninay hoe révolution électorale ty fifidianany ty. Fa izoany mihitsy. Tsisy mamerina Iandry Rajoelina zany tsony eo. Amin'ny alalany latsabato ataonao zany. Azontsika tenenina zany Tsika kosa nefa tsy miteny ianona vidina na ianona vidina. Amin'ny fotoana tokony tenenana an'izany tsika miteny fa tsy zao. Fa zao tsy mamerina azy aloha, zava-dehibe zay. Be loatra le fahampitehana an'le firenena. Tonga hatrany amin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra hoa. De hiteny venao fa noho ny ady any Ukraine sy Russie de tsy mandray karaha mampiasa ny CIA. Tsy marina zany Fa resaka mauvais gestion zany rangaha. Resaka mauvais gestion zany. Anticipation be da be tsy ampy zany. Tsy nahy prévoir na situation nareo. Hoe zao io afaka iambolana, zao io afaka 12 mois. Fa nameny ny paosinareo, namaika anareo ao anatin'le fanjakana SMPL hoe samy mameny ny paosiny de lasa. De tohizanareo le izy am'le hoe vary be menaka ambany labasy, midira zay mbola tsy ninana. De mampiditra kamakama samy hafa nareo. Iza, Raianna ve? Iny kosa aloha namentsika katikata raha tamin'ny propagande. Mba alo kosa izy mba 6 mois. Ay, eny tsy maninina mba mahazo kely eo izy récupérer kely eo le volana. Raianna ve? Tamin'izay nandeha tany ananina de namme carburant kely 30 litres iny. Tsy mampaninina meo azy le marché ry. Na tsy mahay nininina amina resaka foto-dravitra sara. De mahazo marché. De le entreprise zanatantananao an'le fera, pitehana. Raianna, reny kosa mpandraraha zao. Tamitsika tamina fotoana ohatran'izao nila vary taria, de nirequisitionnentsika de nitenentsika, nareo mamoa vary 5 tonnes. Eny ary, omeo anjareo le marché ohatran'izao. Zany no fomba fiasao. Zany no fomba fiasao.
de zao ny farany le firenena rina ka eto zany de hoe tsara ny faneho-kevitra ataontsika naty Facebook tambazotra sosialy satria efa reraka tsika tsy mahavita mitolona tsony any amin'ny toerana tokony hitolomana misy an'izany daholo nge maneran-tany riny e ny trocadéro misy karazana avenue ahafahana maneho hevitra arakaraka ny fomba faneho-kevitra fa manino eto Madagasikara tsy afaka maneho hevitra de complice miaraka amin'izay le fitsarana sy le mpitandro ny filaminana de ampiasaina le préfet sy le chef district tsy azonareo atao miditra ary satria matahotra hoe io vahoaka mivorivory io so de ivadika io hoe tsy bahoaka anohitra atsika satria zareo nge efa resy lahatra le mpitondra fanjakana tsy mipasy lahatsoratra moa navoaka ny la gazette de la grande île mbola miasa foana izy en ligne de hoe efa manomana fitsoahany reto olona reto ary mahafantatra olona maro be misy tsika zay aloha tena tsy miteny tsony tsy sidiko izy am'ty tsony iza no endasinareo aloha mandamindamy mabainina aloha no mifampiresaka tsy mipasy tsony io tsy tafavoaka tsony io nefa izy ao ihany mbola miletra n'le avantage sy ny endamin'n'ité maro samihafa izy le karama mbola ambany labasy izy mihinan-kanina tsara mbola mihinana an'le rokiso amin'ny mandivato izy amin'io lany iny hampivondrahy efa mizihatra be ny kibony atony sasany efa manotry n'izao ny sasany ngelandray efa tsy afaka mamindry efa voko be mbola mitady sase any izy hoe taty fa hitondra henan-kisoa hody misy olona mipitrapitra be da be nefa ry miandry tsy mbola tafiditra fizy eo ambany labasy fa izy aveo fa mba misirika kely miresaka aman'olona satria tsisy vary le tsisy vary sy henan-kisoa sy henombo le vava doja tsy mamelo ty nefa izy mihinan-kanina am'letra ao misy anarany iny le sase le hitondrana an'le zavatra iny misy anarany iny kitapony lala azadonoana kitapony lala ozy zay le zava misy am'izao fotoana zao ka itsika manahitra foana fotoana zao hijoroanao ry malagasy mbola afaka miteny venao fa anao Madagasikara mbola afaka miteny venao fa hiady ho anao no mpitondra am'izao fotoana zao mbola afaka miteny venao fa anana anjara ho avy mamirapiratra ny taranakao raha mbola ireto mpitondro reto no mahazo fahefana sy mitotana ny firenena anjaranao no mieritreritra an'izany raha tsy ny valina de mijoroa amin'ny anjara tandrifinao aza miteny satria efa ao ry rina ao ry faniry ao ry député fetra ry député mamy ry député jerily député rastany ny député todisoa ny député ramboasalama ny député feno ny député Alain Tsimbazafy ka efa reo ny solo-tenanay fa tsy maninona député Rabekijana député Michel sy ry député José ry tonton Moté efa any reny kinona moa ny akarana eo tsia masahi mijoro amin'ny fotoana tokony hijoroana miteny amin'ny fotoana tokony hitenenana misaina amin'ny fotoana tokony hisainana de maka fanapahan-kevitra andrify amin'izay fa reto olo reto olona tsy azo mena fahefana tsy azo mena fahefana reto olo reto fa tena manimba firenena ary mamotika vahoaka no ataon'reto olona reto la preuve zavatra iainantsika zao isanandro sanandro ka io moa tsy vita mora rina so de mieritreritra fa hoe vita mora ny raha ny kongo ny tifitr''olona tany aloha nanao tuerie de vita mora iny rehefa mialo eo nareo menao resaka tamin'ny farafangana tany amin'ny fonja fandorana tranon'olona nataonareo tany Anjoro be Akazo be sy ny rehetrarehetra tany ny tifitra nataonareo tamin'ny antokotiko Madagasikara tany Antsirabe tamin'ny congrès paritra zafady resaka Colisée zafady ny tany angalarinareo rehetrarehetra amin'ny namanareo sy ny rehetra io mampitaraina ny olona mampikaikaiky ny olona tsy miainara-dalàna le malagasy mitaitaina isan'andro san'andro lasa ndray zao hektara lasa ndray ny ary satria ho ny ray anina zao ny andraikiny de tsy afa manoatra le vahoaka nisy dikany daholo zany amin'ny vanim-potoana rehetra fa zao mbola anatin'ny tolona aloha isika manapaka an'izao tady zao tsy possible atsony ny anohizana ny tady miaraka ny reto mpitondra fanjakany reto
dia zay io andehanantsika io ka anamafisana an'izay resaka rehetrarehetra zay rina de zao ny fahatongavan-tsainy voaka malagasy everitsika io zava-dehibe mazava ny tenin'Andriamatoa izy ilay André Morasata ahoana ny eritreretanao fa taux de scolarisation 90% tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana zany hoe ny référence raisitsika 2008 foana 2009 moa efa 3 volana tsy nahavitana any ninona firitsony iny fa fandaminam-panjakana ny natao tamin'iny tamin'ny reto mpanonga-panjakana reto ny intimidation ny diabolisation samy hafa efa crise politique iny fa 2008 mibara raisitsika zany 90% taux de scolarisation zany ny fahafahany zaza malagasy miditra an-tsekoly efa ambony be ne zany riny efa tsara tare zany fa zao izy am'izao fotoana zao ny dirikampy Julien sady adeo zany fomba fiantsonay daholo zany azy Andriamatoa Julien André Morasata 40% zany hoe ny 70 isanjaton'ny zaza malagasy isa no mba tafiditra an-tsekoly de azotsika an-tsaina ny 10 isanjato zany lasa iza de ataotsika le 90% le 50% zany moitié zany riny de plus lasa izy ireo zany indice na pauvreté daholo zany rehetrarehetra zany rina rabe mananjara tsika rehefa aveo mbola andefa video fa misy tsy nahita na misy manontany hoe alefasy mba hapahany tamin'le fanio-kevitra nataon-Dramatoa Faniry Soherinaivo de alefatsika eo rehefa aveo fa mivonon'ny faly eo le izy eo amin'ny 20 minitra mahery rina de ao anatin'izay le hoe fanontaniana mipetraka aminy ny nanesorana azy tsy opy tsara de mitondra fanazavana izy résumé ny antsika zany zay faharoa ny hoe iza no langatany anao débat aminy amin'ity tontolo ny resaka fitsarana indrindrindra resaka nationalité sy ny sisy ty de valiny ao zay de fahatelo tena fanazavana teknika momba an'le nationalité zay an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa mety manakambara kely ihany rina de hitsofoka amin'izay adevitra itsika rehefa aveo Ie mbola manakambara mihitsy satria matrapatonga zay fikarakarana ny horonan-tsariny fanazavana hoentin'ny madame Faniry Soherinaivo zay dia fampitana aloha tsy maintsy atao foana zao le izy tamin'ny 2024 nisy ny fanonganam-panjakana de tao aorianan'izay rehefa mipiretin'ny avatsa mipiretin'ny avany velany sisa dia nisy ny tetezamita de tao anatin'ny tetezamita io le nitenenina le hoe fiaraha-mitantana ny avaty amin'ny président Marc Ravalomanana nanana olona tao anisan'izany ohatra hoe ny Andriamatoa Botozaza reny tao fara-pitahaina ny aty amin'ny 3 ny fiaraha-mitantana tamin'ny tetezamita de mbola ratsy lavitra noho ny tamin'ny fiaraha-mitantana tamin'ny tetezamita ny fiainan'ny malagasy am'izao 3 zao zay efa hifarana ny fitaom-piasan'ity régime ity mbola ratsy lavitra raha ny résultat ampitaina tamin'ny 2024 zao ny tiana ho tenenina ny mpanona fitondrana ankehitriny mantsy rehefa mitondra fanazavana de ozy ry zareo hoe aka tamin'ireny tetezamita reny ene tsy nafahana nanao ininona fa niaraka ny tantana tao de zay ny antony hoe tsy tena hoe ny songadinana tamin'ireny hoe tsy de afaka nanao ininona loatra satria resaka transition resaka zao zay ny makararendony olona fa vao miresaka hoe transition zany tsy afaka nanao ininona tsy isy programa hoe ahoana ary ny am'izao nareo reriny ao nareo manana ny fahefana le régime am'izao zany ianareo manao fanendrena ny mpiasam-panjakana ambony hatramin'ny misy conseil de ministre mbola misy fanendrena mpiasam-panjakana ambony nareo no tompon'ny familiana za tsy teny hoe tompon'ny lakle fa tompon'ny familiana raha fiara zany de ny mpitondra am'izao fotoana zao zany hoe ekipa ny Andry Rajoelina daholy de inona indray no ialana bala ny alany bala te hoe ady any Ukraine araka ny efa nitenenina teo tsy ady any Ukraine zany ary ho ady any Ukraine io nga mbola ho tapitra mbola hito io mbola tsy fantatra ny efa rahany io Ukraine raha mitady hiditra ao amin'ny OTAN zao amin'ny vondron'ny Atlantika avaratra de manoloana an'izany zavatra zany miala bala de manadio tena tsy mety miaiky mihitsy hoe tena mba miaiky hafa amin'ny malagasy mantsy zany hoe miaiky zany hafa mihitsy ny fandraisan'ny malagasy hoe tena hoe mba miaika
zavatra hafa no andraisan'ny malagasy an'izay fa malagasy rehefa ianao efa tsy mamely efa tsy hita zay vokatra kanefa mbola misehoseho etseroa zay tsy tato amin'ny malagasy mihitsy zay de ny any ivelany am'izao fotoana zao ane mahatonga an'io fihetsika io le hoe tsy pazany kely zavatra kely no teneny zao aloha ny efa vonona amin'ny resaka fifidianana io zao ny efa vonona zao fotsiny aloha ny efa vonona aloha fa maninona ny internasionala ny raisam-pirenena manao an'izany satria le fomba fiasan'ny mpitatana eto Madagasikara manahirana andry zareo zao efa matapitrisany ny tratran'ny tsy fanjari-tsakafo efa matapitrisany no hiatraikan'ny kere de misy ny fanampiana avy any ivelany manampy banky raisam-pirenena zao hoe ny raisam-pirenena manampy zany amonjena an'ireo olon'ireo inona zava-misy manodina ndray le fanampiana avy any ivelany de tsy menatra ve isika eto Madagasikara amonjena an'ireo olona tratran'ny kere amonjena an'ireo olona tratran'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny ahitany mahery vaika any amin'ny faritra Grand Sud de Madagasikara ozany fitenenan'ny any ivelany any de misy manodina indray le izy misy mivarotra ry ananina ry kivony vahiny inona ihany ara nanaovana an'le malagasy tsy ny vahoaka malagasy ny diso fa le fomba fitantanana eto amin'ny firenena no tsy araka ny tokony ho izy misy manodikodina indray de inona ny fanazavana ianao vany ananina any isokatra ny fanadiadiana mikatona izy amin'iny misokatra ny fanadiadiana nefa mikatona ny tena marina mikatona izy amin'iny le adihevitra no mikatona hoe aza tohizana tsony le izy mantsy ngoatran'le adihevitra le jirama mahatsapany ery zareo hoe tsy mety le izy sady mamenatra amin'ny manala baraka zavatra amonjena olona efa tratran'ny kere sy ny ahitany erya mbola misy manodikodina ihany inona ny tokony izy aloha tonga de itsiny eto zany zay tsy hoe ampianatra fa raha raisiny sasany hoe monsieur mampianatra de raiso any zay fandraisanareo azy any vo miainga mihitsy zay zany ny tokony ho izy vo miainga mihitsy reny fanampiny reny vo miainga de efa tokony mipetrapetraka daholo ny balizy isan-karazany mba tsy ahafahan'ny ratsy sy mpanao asan-demony hiditra ao anatin'ny fanodikodonana zany hoe any am-piaingana mihitsy zany de efa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fomba fitantanana de rehefa mandela izy de mahatoa zany tafapiritsaka misy afaka mivoaka ry misy mivarotra ry misy maka tsy tonga any amin'ny tokony atefany de enao zany no tsy mahay mitantana manoloana ny toejavatra tahaka zany de raha zay zany ny zavatra misy tokony ametra-pialana zay tompona andraikitra isan-karazany mendraikitra an'izany zay ny lojika fa tsy sarotsaromana hoe isokatra ny fanadiadiana le hoe isokatra ny fanadiadiana misy endrika fanadiova-tena ao na manafaniry misy endrika fanadiova-tena ao fa rehefa tonga reny fanampiny reny de efa mametraka ianao zany alohan'ny aingany parapatonga any am'izay tokony andehanany de efa mametraka ianao zany ny fiarovana mafy be maninona moa tamin'ireny le tany Turquie sy ny rehetrarehetra reny afa-tsy le tany amin'le toerana misy an'le ady hatrany tany Syrie hoe orory tany de nisy fanampiana raisam-pirenena fa vo miainga mihitsy le fanampiana amin'le convoi amin'le camion de efa mipetrapetraka daholo ny fiarovana tena fiarovana tena hoe blindé ny tanjona de hoe tonga ry maninona ny eto Madagasikara sa ny eto Madagasikara tena diso may loatra napetraka ao aza amin'ny balizy hitany zalahy foana ny ialana amin'iny zay le izy namana faniry dahoary zava-dehibe zay fanazavana ny entin'rina zay satria tokony ny fanjakana mihitsiny no hiaro an'ireny fanampiana reny satria tsy maraka ange le fanjakany ireny no sehatra hivelomana iainan'ny olona zany mba ino moa zany avelona azy ianao efa ampiana nefa de enao ndray lasa foto-tsakafo ao le fanampiana fa tsy hoe fameno-tsakafo zay nge le olana am'izao fotoana zao hoe efa naka ohatra masera tamintsika teo taloha hoe reny zany fameno-tsakafo ny anton'ireny zany de hoe mapisipis calcium mapisipis erystanjaka ohatrohatran'izay de misy fizarana vovo-dronono fizarana menaka fizarana biscuit ohatrohatran'izany akanjo
reny zany tsy antierana fa hoe anisa manatsara satria misy aledy sosial koa nga nivelany any de mba misy fitaratra ohatran'zany ny aty amitsika fa zao le izy lasa foto-tsakafo de misy manodikodina de misy manodina palahelo fanampiana avy anyvelany de misy manodina eny ara fa ifanampanantena moa zay sy irina teo moa zany hoe alefa kely le sombon'la efa nionkevitra raha matao fanirisoa herinaivo zany a de betsaka ihany koa tsika no any amin'ny faritra any zany hoe mba tiana aheno tsara amin'izy satria mety misy tsy naharaka na salamy zany a de omena zany tsika fahafahana mba anaraka an'izy a ny fitian'ny faly sy onja amintsika ao anatina minitra vitsivitsy le izy a de samy mandray am'izay raisiny ao anatin'izay fanazavana zay tsika de rehefa vitsy zay moa zany a de mbola hamarana tena marina mifandarana zay sirina amitsika zany satria efa tapitra ny lera vao tapitra zay a faniokevin'izay ndao ara faly tena lazaiko zany a fa tsy ara-dalàna tanteraka ny fanesorana na opy tsara ary raha patsahiviko kely a dia tamin'ny rara tanamasoandro teny Ambotrimanjaka no nanomboka naneo hevitra ny sakana ny fanesorana tsy ara-drariny androapona teo Ambotrimanjaka rehefa ny sakana zany ary nanentana ireo olona hiadiny zony ary tsy anaiky mihitsy hoasorina akitsy rano tsy manara-dalàna de teo koa no nahitako fa tsy ara-dalàna kay le expropriation zay saika nokasaina ao atao ary de nametraka fitoriana avy hatrany teny amin'ny cour pénale internationale izay pour expropriation abusive ary izany expropriation abusive zany dia miendrika crime contre l'humanité rehefa nanao an'izay fihetsika zay izahay ary nampafantarinay ny fanjakana malagasy zany tonga de coup de téléphone azoko avy amin'ny SGP Dinandremaoly zay naniraka olona ny tenenao hoe ajanony avy hatrany ny fisakananao ny tanamasoandro io raha tsy te hoasorinay tsopy tsara ianao ary hoalainay tany a Frantsa ho annulenay visa-nao ohatrao mihitsy moa le fiteny tamin'izay hoe un simple coup de téléphone nataonay de annuler visa-nao ary voatery ody aty ianao ho alainay ihany fa ajanony ny fanelingelenanao an'io tanamasoandro io de navaliko moa tamin'izay hoe mialatsiny fa tsy fitohizany Ambotsiroatra akory ny Quai d'Orsay sy ny Élysée aty ka tsy maintsy tohizako ny zavatra teneniko ary tsy maintsy tsy ho avelako ianareo rehefa mbola mandika lalàna raha tianareo tsy tenitsony de arao fotsiny lalàna ajao fotsiny zon'ny malagasy de mangina amin'ny andro à la minute za tonga any Madagasikara de io didim-pitsarana zay manala tsopy tsara io no atakeko voalohany indrindra satria sady tsy mitombona no tsy ara-dalàna no misy vice de procédure PDB no laviko mihitsy ny andeha hiadivana hevitra amin'ny olona zay tsy mitovy niveau amiko ny mpitsara Honoré Rakotomanana ny ministre ny justice ny ambassadeur no nangatako ifanandrina amiko raha ohatra ka hiady hevitra fa za tsy miady atsena amin'ny olona sans qualité ohatran'ireny io ramatoa izay naneo hevitra omaly ramatoa ministre ny communication io ihany no niteny tamitsika herinandro maromaro lasa zay hoe ny olona rehetra de ao ambany lalàna na filohan'ny repoblika izy na filohan'ny repoblika teo aloha na olon-tsotra amiko zany ity lalàna voalaza ny code de nationalité malagasy ao amin'ny article 42 ity de lalàna miatra ihany koa amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ka raha io voalaza ny lalàna ao anatin'ny article 42 zay iverenako ihany aloha de milaza fa perd la nationalité malgache le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Tsara fantatrareo fa principe général de droit io ary miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra. Ao anatin'io principe io de misy ny exception dikan'izay tsy ao anatin'ny le cas exceptionnel Andry Rajoelina fa ao anatin'ny le principe izany de very nationalité any amin'ny fotoana zay nazahoany nationalité vaovao arak'ity article 46 ity zay ovakiko aminareo hoe le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Premier point dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité malagasy, de la nationalité étrangère.
satria izy tsy ao anatin'le cas exceptionnel izay voalaza ato amin'ny article 43 izay nentina Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy-Omaly de nilaza hoe toutefois ozy izy exception zany jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans, soit à partir de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement. Hono areto. Andry Rajoelina ave incorporé dans l'armée active. Tsy nivaliny, na izy raha ny teny an'izany hoe tsy nanao maramila izy ary nisafidy mihitsy tsy hanao maramila ohatry ny dadany. Hono izy ve inscrit sur les tableaux de recensement du service national. Ny olona 5 ka hatramin'ny 20 taona ka hatramin'ny 20 taona no manao an'izany inscription amin'ny recensement service national zany. Fa ny voalaza ato amin'ny article 43 io de misy hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de cette nationalité malgache les exemptés de service militaire, titulaires de réforme définitive, tous les hommes, même insoumis après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Et aux années, dia Andriamatoa Andry Rajoelina ao anatin'io cas de tous les hommes totalement dégagés des obligations de service militaire io de tsy ao anatin'ny l'exception izy tsy mila mangataka décret satria zay voalaza lalàna hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perte de la nationalité malagasy. Dikan'izay dia very avy hatrany nationalité malagasy ary tsy ao anatin'ny cas d'exception izy tsy mila, tsy nécessaire, tsy astreint, tsy mila décret d'autorisation de perte de nationalité izy fa tonga de very avy hatrany zany satria ireo cas exceptionnel de ny olona ao anatin'ny tafika sy ny olona zay mbola ao anatin'ny fahatanorany mbola mila manao fitsarana miaramila no mila mangataka an'izany autorisation zany. Na azafady ny article 45 izay milaza hoe autoriser le malgache même mineur qui ayant une nationalité étrangère, ça mais efa manana nationalité étrangère izy akoatra mamalagasy azy de izany olona manana nationalité étrangère zany tsy hoe nangataka. Raha ianao mangataka de tsy manana nationalité étrangère ianao zany fa gasy ny anananao de mangataka étrangère ianao. Fa ity ndray zany efa manana nationalité étrangère izy zany hoe mety par filiation io na ireo taranaka vazaha métis na ireo le olona tena nazo naturalisation tamin'ny 1932 ireo no mahazo an'io. Mazava ho azy nefa raha ny kany dadabe any Andriamatoa Andry Rajoelina deja aloha amin'le dadabe mila ometsika hoe tatina naterahany zao dadabe zao satria ny malagasy izay teraka talohany 1932 no mangataka an'ity décret de naturalisation nandritra fanjanahantany ity. Ireo izay nahazo an'izany tamin'ny 1932 dia very automatika tamin'ny 1960 raha ohatra ka tsy nanao déclaration de conservation, déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Io déclaration io de tsy maintsy ataonao raha tsy zay de very automatika ny nationalité française nao. Ary nilaza an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fandraisam-pitenenana isan-karazany izay nataony hoe ny dadany dia maramila frantsay taloha. Fa rehefa tonga ny tamin'ny 1960 nazahoana ny fiverenany fahaleovantena dia nisafidy izy hijanona malagasy ary tsy nanao tsy nitazona an'izay naturalisation any dadabeany izay na ny dadany tamin'ny 1932 izay dia nijanona gasy. Tsara marihana koa de zao amin'ny lalàna sy ny loi internationale tsy misy militaire vahiny afaka manao maramila ao amin'ny firenena hafa. Dikan'izay rehefa maramila ianao any de mizaka ny zoam-pirenena an'iny firenena anaovanao maramila iny. Maramila gasy
ny dadan'ny Andro Rajoelina dikan'izay malagasy izy a tsy namindra zany nationalité zany a amin'ny zanany. Tapaka tamin'ny 1960 zany mahavazaha ny fianakavian'i Rajoelina, izay no mahatonga azy nangataka indray tamin'ny 2014. Izay indrindra no mahatonga ny teny hoe aleo a ireo juriste mahay lalàna ohatrandry monsieur Honoré Rakotomanana, ministre ny justice, idéal sang sy ireo olona izay mahay lalàna, mahay mamaky code sy mahalala ny atao hoe principe de droit no hiady hevitra amiko a, fa za tsy miady hevitra amin'ireo Amazon izay ao amin'ny fitondrana izay manao samy mitondra ny argument, ny sasany miteny hoe affiliation amin'ny miaraka amin'ny naturalisation satria tsy hainy akory ny zavatra teneniny, afangaro ny atao hoe affiliation amina parti politique sy ny filiation hoe hérédité zavatra nolovaina avy amin'ny ray aman-dreny. Raha vao ohatra zany ka hoe tsy malala akory an'le principe dia aleo tsy miady hevitra fa manjary diso le débat. Fa raha ohatra ka samy juriste zay no miady hevitra hoe ahoana raha n'ity article ty, voalohany indrindra ny esprit du texte. Ny esprit du texte tamin'ny 1960 tompoko a dia izao. Ny fanjanahantany izay nanomboka tamin'ny 1896 dia tapitra tamin'ny 1960. Rehefa niverina ny fahaleovantena dia niverina ihany koa ny nationalité malagasy. Ao anatin'izay fiverenana nationalité malagasy izay dia natanjaka be tao anatin'ny législateur na ny mpanao lalàna ny hoe na ianao malagasy na ianao raha misafidy zom-pirenena hafa koatra maha-malagasy anao amin'ny fotoana mahafeno taona anao, zany hoe totalement volontaire, majeur et responsable ianao dia veriny malagasy anao. Io koa dia izao nadika tamin'ny code de nationalité française. Ao anatin'izay code de nationalité française zay misy an'io article mitovy tanteraka amin'io fa ny zareo moa taty aoriana nasiana réforme dia miaccepter ny plurinationalité izy. Fa tamin'ny 1960 dia tsy ekeny zareo koa ny majeur frantsay mangataka nationalité hafa. Ho antsika malagasy zany dia zao io article 42 io dia mitovy amin'ny lalàna izay nivoaka tamin'izany androany hoe ny malagasy rehetra, teratany malagasy rehetra, monina ao Madagasikara dia miverina automatika malagasy. Tsy misy acte atao zany, tsy mila déclaration, tsy mila décret de naturalisation, tsy mila décret de réintégration. Izay izay manaiky na hoe tsy manaiky hijanona ho gasy na hiverina gasy zay no manao décret de mangataka décret de reconnaissance de la nationalité française amin'ny alalan'le déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Eto zany ny article 42 izay mazava milaza hoe very maha-malagasy anao, zom-pirenena maha-malagasy anao rehefa ianao mangataka. Le hoe mangataka eto dia acte volontaire, action ataonao hoe angatahana, tsy hoe niara-ny fiovana nationalité anao satria indray aman-drenao nangataka dia ianao zany lasa de nationalité étrangère avy hatrany koa, fa ianao mihitsy nanao ny démarche rehetrarehetra angatahana zany. Dia ny faharoa ny article 42 ny 43 misy exception sy misy ny confirmation an'le règle générale aleny lazaiko teo hoe ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation. Io article 42 sy 43 io no voalaza ny article 46. Fa neny monsieur Honoré Rakotomanana izay mampalahelo ihany hoe mety efa somary reraka angambany izy na efa lehibe loatra dia efa manomboka rouillé na arefesina dia tsy mahita hoe mila vakina. Izy zareo ihany miinsiste an'izay mila vakina miaraka ireo. Ny article 42 vakina miaraka amin'ny article 43 deuxième partie dia milaza hoe par la nationalité malgache et ne sont pas astreints à solliciter une autorisation de part de la nationalité malgache tous les hommes totalement dégagés du service des obligations de service militaire.
eo anelan'elan'izay ny article 44, 45, 46.2, 47, 47 koa tsy mila mangataka, ny article 49. Io article 49 io a de milaza hoe misy olona azony gouvernementa tononina, zany hoe deklarena ho very an'izany nationalité malagasy zany raha ohatra ka miasa amina service public vahiny na ino moa filaza zany, raha ohatra zany misy olona malagasy miditra ao anatin'ny tafika vahiny na miasa amin'ny alalan'ny tenany, zany hoe izy ihany maniraka ny tenany fa tsy ny fanjakana no mamiraka azy hiasa amina service public anankiray dia raha amin'ny fotoana hahafantarany fanjakana malagasy an'izany dia tsy maintsy ny fanjakana manao injonction. Ny atao hoe injonction zany de fandidina, fanomezana baiko antsoratra an'io olona io anatsahatra avy hatrany an'izany fiasana ao anatin'ny tafika na fanompoana ao anatin'ny tafika vahiny na fiasana anatina service public étranger zany. Io article 49 io no voalaza hoe perte de nationalité ilana décret ihany koa. Io zany de voalaza ny atao amin'ny article 50, 53, non 50 d'échéance, enfin 53. On s'en dévolaza oui. Lorsqu'il entend s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité, intime cascatique, c'est opposition à la nationalité. Lorsqu'il entend déclarer qu'un individu a perdu la nationalité de malgache, et osan ni gouvernement nous manapakevt nous n'y antonoué kinanadzande didy lazaiko teo hoe didina ianao anatsatra avy hatrany ny fanomponao ao anatin'ny tafika vahiny na ny fiasanao ao anaty service public vahiny ka raha ohatra tsy manaraka an'izay le olona de le gouvernement entend déclarer qu'un individu a la qualité de malgache. Zany hoe fanapahan-kevitry ny gouvernement no milaza hoe ouvert aminao nationalité anao ary izay de misy hoe la notification, le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé. Io zany tsy milaza hoe le intéressé no nangataka an'le mesure envisagée fa ny gouvernement no mampafantatra an'le olona hoe le gouvernement fait connaître la mesure envisagée à l'intéressé, soit par notification à sa personne ou à son domicile, soit par publication au journal officiel. Fanapakevitry ny gouvernement no hanala an'le nationalité satria voalaza ny article 49 hoe tsy mahazo miandraikitra ao anatiny tafika na service public vahiny ny malagasy de izy no manapakevitra hanala nationalité anao rehefa tsy manaraka an'izay fepetra izay ianao de io no mila décret. Izany hoe zao zany amaliko an'ireo rehetrarehetra milaza hoe mila décret izay disposition voasoratry ny lalàna dia manakery tsy mahazo interprétevana ny lalàna hoe zao ny dikan'io fa ny voasoratra de hoe perd la qualité et n'est pas astreint à demander un décret de perte et la nationalité est perdue et l'allégeance est libérée à l'égard de Madagascar. Article 42, 43, 46 ireo zany de miatra fa tsy misy mihitsy ato anatin'ity code ity milaza hoe toutes les pertes de nationalité malgache quel qu'il soit doivent être constatées par décret. Raha nisy an'izay ato anatin'ity code ity de mazava ny lalàna izay ny tokony hiatra fa tsy izay ato de voalaza mazava tsara noir sur blanc hoe misy olona tsy maintsy mangataka, misy olona afaka omen'ny gouvernement raha ohatra ka izy manapa-kevitra, misy olona afaka mangataka satria efa double nationalité de naissance na filiation na ohatrana ary
misy ny olona izay tsy mila mangataka autorisation fa avy de very avy hatrany izany nationalité zany. Zay zany navaliko any monsieur Honoré Rakotomanina sy ireo rehetra ministre, président ny assemblée nationale, juriste zay milaza hoe mila décret. Ny mikasika an'izay milaza hoe tsy mila décret indray fa milaza hoe en désuétude. Ny lalàna tompoko dia miatra jusqu'à ce qu'une autre loi prononce son abrogation. Dikan'izay rehefa mbola manakery io disposition ny article 42, 43 et suivant io ka tsy misy soratra hoe abrogé, ohatran'ity article aiza moa le misy hoe abrogé, misy an'izany manko ato. Rehefa mbola tsy abrogé io de manakery avy hatrany. Androany zany de tehiteny amin'ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka antsika any Madagasikara sy maneran-tany fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa nanary ny mahazo-pirenena malagasy azy nanomboka ny 19 novembre 2014 ary tsy mizaka afa-tsy zo-pirenena frantsay amin'izao ora itenenantsika izao. Noho izany dia mandika ny lalàna ao anatin'ny article 46 ny lalam-panorenana izy amin'ny falan'iny ho filohan'ny repoblika kanefa izy tsy mizaka akory intsony izany nationalité zo-pirenena malagasy izany. Ny falan'iny Rajoelina tamin'ny 2018 izany dia ao anatin'izay violation constitution article 46 izay satria tsy mahafeno ny fepetra ahafahana milatsaka ho fidina izy. Eo zany no ilazana hoe nisy ny famitahana tamin'ny fanafenana an'izay situation de naturalité zay. Karaha fantatritsika fa izao na de nilaza arany ny ramatoa iray teo amin'ny fitondrana izay tsy tonoko anarana hoe nomena azy par diplomatie io nationalité io de zao zany lalàna aty Frantsa. Tsy misy hoe mahafinaritra n'ity fitondrana frantsay ity na fitondrana n'importe qui eto tany ity olona anankiray de omana ianao ny nationalité française de mipetaka ohatry ny skotra io. Non tompoko. Les procédures azahoanao anazy no accordé à l'avance fa ianao de tsy maintsy manao demande. Ary raha ampatsahivitsika de zao ny nanomezana an'io nationalité française ny Rajoelina io dia voalaza fa mba ho gratification noho ny fanekeny tsy latsaka hovidina tamin'ny 2013. Ka io zany magaga hoe fangamo hoe Andry Rajoelina rery ny olona tsy nahazo ny latsaka tamin'izany fa manina no izy rery no nahazo an'ilay nationalité raha hoe gratification le izy alors que nisy olona anankiroa teo no tsy navela hilatsaka de Andriamatoa ancien président Marc Ravalomanana sy izy président ny HT tamin'izany no samy tsy navela hilatsaka. Ny anankiray dia satria nanonga mpanjakana izy. Andriamatoa Andry Rajoelina dia voalaza fa nanonga, tsy voalaza fa hitapoka hitam-pirenena fa mpanonga mpanjakana. Ary ny lalàna internationale de milaza fa ny olona izay manao coup d'état tsy mahazo milatsaka. Fa noterena fotsiny ny anankiray hoe tsy mahazo milatsaka koa ianao satria tsy mahazo milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. De ho fiarovany ny tenany hoe rehefa tsy mahazo milatsaka izy nefa nisy eloka marobe ary nisy alatra marobe nataony teo amin'ny fitondrana tamin'ny HT dia ny alokaloka izy hoe inona no fiarovan-tenako ary satria raha vao miala eto ka tsy manana pouvoir dia hoenjena, hogadraina ary angatana amin'izay ny compte ahoana daholo ny trafikana bois de rose, ny trafikana volamena, ny fangalarana sy détournement rehetra nataonareo ary indrindrandrindra ny famonon'olona izay nataony tamin'ny 7 février sy ny fandorana ny archive nationale sy ny RNM ary ny TVM tamin'ny 26 janvier sy ny fanaovana fandorana ny orinasa rehetra iran'ny Madagasikara izay tsy nifanaraka tamin'izareo. Eloka bevava ny mitarika olona eny an-dalambe ka ireo olona ireo avy eo manao eloka bevava ianao mpitarika zany no
tompony andraikitra voalohany amin'izay heloka bevava izay ka ho fiarovan-tena ny fialokalofany tsy hiaran'izay stazy mendrika ny olona nanao heloka bevava izay no ny tadiavany nationalité aingana hiarovana dia ny frantsay no teo akaikiny teo dia ino no nangatany nefa izy mbola mpitondra tao amin'ny HT satria 99 mialatsiny ny département nangatany an'le izy dikan'izany 99 zany tsy ivelany département étrangère zany hoe tao a Madagasikara izy nangataka an'io ary raha ilaina ny amoanay ny source de dossier nangatany Rajoelina nationalité any hiprovena hoe oviana ny daty nangatany an'io dia azony atao ny mikaroka an'izany fa pour l'instant io aloha dia fa ampy anaporofona ary tsy nandahy izany ny tenany hoe nangataka naturalisation izy nefa izy efa feno 70 taona dikan'izay very tanteraka ny zoom-pirenena malagasy azy ary indrindra tsy mahazo milatsaka izy tamin'ny 2018 ary ny falan'iny zany dia mandika ny lalam-panorenana. Eny ary tompoko dia ino moa zany sombony zany nalefatsika teto amin'ny fandarina miara-manondra satria betsaka ny adevitra momba ny fandarina iny izay be mpijery tamina fahitalavitra rahavavy mazava ho azy dia teo amin'ny fandarina l'invité du jour ny Real TV zany no nakatsika ny sary sy ny feo iny izay sorana ary zareo zany afaka mampiasa an'izay moa zany tsika zany anatin'ity fandarana ity ka betsaka ihany koa ny adevitra satria hoe nanjavona ny vidéo sy ny lien zany hoe ny horonan-tsary sy ny roy momba iny fandarana iny zany satria be mpanaraka iny fanio-kevitra natondra matofa ny Soerinaivo izay mpitarika ny RMDM diaspora iny dia antony zany nahatonga antsika hoe aleo alefa ny sombony satria misy tamintsika marobe ihany koa nandefa hafatra taty aminay hoe mba azonareo alefa ave ka ny andefa lizy intégrale aloha zany sarotra be zany hoe izy ray manontolo satria lavalava le fandarana fa ny sombotsombony zany eo amin'izay verina fa tokony ho fatatsika indrindra amin'ity resaka hoe fahaverezan-jo no maha-zoam-pirenena malagasy any Rajoelina ity dia tena zava-dehibe ny fahafantarana voaka malagasy izany indrindra ho antsika any amin'ny faritra rehetrarehetra any izay mandray sy maheno an'ity fandarana ity dia mbola afaka mahazo an'izay fanazavana ara-teknika fitsarana le izy dia ry zareo mpitsara izy mpitsara ny tena mahay azy dia inentina tamintsika iny zany fa tena mazava be zany dia very tanteraka ny fananany nga ihany Rajoelina ny zoom-pirenena malagasy zany fa mizaka ny zoom-pirenena frantsay araka ireo fanazavana teknika ara-pitsarana netiny raha matofa ny Soerinaivo izay mpitsara moa zany saingy ny esorony ny fitondram-panjakana amin'izay toera mampitsara zay no ny antony efa nazavainy teo fa izy moa dia efa laza hoe vatany voatonga aty Madagasikara izy dia io raharaha izay nanonganana azy tsy ho mpitsara io no atakeny voalohany zany hoe hoentiny eo amina raha-pitsarana zany satria tsy ara-dalàna tsy ara-drariny no nanesorana azy amin'ny maha hoe mpitsara azy izay zany zay amin'ny akapobeany moa zany ny fanazavana momba an'iny fa samy mandray tsika dia mitsakotsako zany dia ohatran'izany fivoarany raha-pirenena raha raisina amin'izany dia tsy malagasy zany filoham-pirenentsika fa frantsay ary efa nanary ny mahazoam-pirenena malagasy azy marobe ny fanontaniana napetraka mombyty raharaha ity ny solomanim-baoaka fetra Rahalamijavombololona tamin'ny fandarina dondresaka tamin'ny fahitalavitra Rahavavy TV Plus dia nanontany amin'ny mpanohana fitondrana hoe inona no antony nahatonga nga Rajoelina hangataka zoam-pirenena frantsay zay tena tsy mety voavaliny ny mpanohana fitondram-panjakana fa raha matofa ny Soerinaivo moa zany dia efa nanokatra ny adevitra ny amin'ny hoe ho fiarovan-tena no izy nanonga-panjakana ka betsaka ny zavatra iandry azy ka mba ahafahany miaro tena satria tsy maintsy hoenjehany izy higadra indrindrindra ihany koa hoan'ireo antota-taratasy izay misy fanondranana antsokosoko tahaka ny sarobidy dia tsy maintsy hiaro tena izy satria tsy afaka ny rotsaka ho fidian'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 2013 sy 2014 dia tsy maintsy nangataka an'izay ho fiarovany tena zany mba ahafahany mandamy mandraraha rehetra vokatry ny fanonganam-panjakana izay eloka bevava nataony tamin'ny taona
2024 sy ireo dossier marobe zay ihany ko zay manaraka azy zany. Nisy adevitra ihany koa ny amin'ny hoe tafiditra tao anatin'ireo 9 zay voasazy teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena izy tamin'ny fanonganam-panjakana, izy mihitsy no voalohany tamin'izany ka zany rehetrarehetra zany antony zany tsy maintsy nikarohany fomba hierovana tena ka nanary ny zoam-pirenena malagasy niditra tamin'ity naturalisation ty mba hahazoana zoam-pirenena frantsay. Zay zany zavatra nataony voalohany, nafenina nefa io ary mbola afaka nyrotsaka izy no ny anton-javatra maro samihafa taty amin'ny taona 2024 ary mandraka ty ny androany de mbola tsy naneo hevitra momba izany ny mpikambana teo anivon'ny ACC 2018 sy ny filohan'izany ACC zany zay tokony aneo hevitra satria ny valide na hoe nakato ny taratasy firotsaha kofidiana. Mbola adevitra mihitsy ny hoe condition d'éligibilité an'Ingay Rajoelina akoatry ny acte rehetra nataony zany taoriana zay 2014 sy ny 2018 nakaty zay hoe nul et non avenu zany kotiana tsy misy satria dia ny article 46 ny constitution de miresaka mazava tsara ny amin'ny hoe tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny olona iray zay hitazona andraikitra eo amin'izay andraikitra mahafiloam-pirenena zay kanefa tamin'ny 2024 izy ary miantra amin'ny code de nationalité malagasy andin'ny faharoa amby efapolo de efa tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy Ingay Rajoelina zany hoe adevitra hafandray zany akoatra le condition d'éligibilité zany hoe ny fahafahana mirotsaka kofidiana ny fandraisana andraikitra nataony tamina maha-filoam-pirenena azy zay reo fanapahan-kevitra sonisy ny rehetrarehetra zay nitantany ny firenena. Tsy mbola vita ty adevitra ary vao mainka hiditra amina sehatra ambonimbony kokoa betsaka ny vaovao zay fantatrika manamarika izany fa dia hoentina fandarina manaraka moa zany. Isaorana Rina Arabe Mananjara sy ny namana teknisiana, isaorana ihany koa Ngarakoto Nandrasana avy any Ambadiboeny niaraka tamintsika ireo namana mpiara-miasa marobe sy ianareo zay mandefa ny afatra aty aminay sy ny firaretsoa ary mifankahirezana de misaotra indrindra raha pitso mifandarantsika solomaamboaka fa adevitra hafandray miaraka amin'ny fandarina miara-manonja fa atreo aloha ny androany makasitraka tompolahy makatelina tompoko vavy.